Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba malala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io zao a. De faly indray ny tenako a miarabanao eto amin'ity androany ity. Natratran'izao andro anio zao a. De tonga eto indray tsika amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fembena zay raha anao fandarana andramoka izao. Ny akiradio dia ny mpikambana anatin'ny vavaka fembena ianareo mpijery ao ihany koa ny kopy izay maresy miaraka aminay isan'andro manototosan'izao fandarana izao. De tahiny tompo daholo tsika tsirairay avy a. De matoky sy mino fa fotoana irahantsika eto mandritra ny adin'ny androany tsika lavalava kely fotoana satria mizara roa ny fotoanantsika androany. Androany dia fitondranam-bavaka. Alleloia. De matoky fa ny adin'ny roa latsaka na adin'ny roa eo a irahantsika eto androany dia adin'ny roa ifampaherezantsika ahafahanao mandray aim-panahy, ahafahanao mampitombo ny finoanao an'Andriamanitra ary ahafahan'Andriamanitra koa mampahery anao amin'izay lalana rehetra mety lalovanao. Dia tahiny tompontsika tsirairay avy ary dia maherezatra ny hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetrarehetra. Ary tonga eto ianao dia aza mieritreritra hoe kisendrasendra natongavanao teto fa za re tsy lahatra fa misy programan'Andriamanitra tiany atongavana eo amin'ny fiainanao ary androany tena te hiteny aminao Andriamanitra, te hiresaka aminao Andriamanitra ka dia mahereza maritatra amin'ny farany. Raha vao androany tonga eto dia aza mieritreritra hoe inona ary ny ataoko eto fa araroto ny fotoana ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra dia miaraha aminay aza mieritreritra hoe vahiny ianao fa raisinay an-tanandroa ianao amin'ity androany ity miaraka aminay eto. Fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetrarehetra. Ie, dia tsy afaka manao partage tsika fa zay afaka manao dia manandrama ihany fa dia efa miratsy moa ty fandraisantsika ity azavaina anareo ihany amin'ny fotoana ny anton'izany rehetrarehetra izany dia mahery tsika rehetrarehetra. Dia zay mahatonga antsika mbola manararaotra mbola misy ny fotoana dia ararotsika foana izao fotoana izao fa antsika mitady an'Andriamanitra, mitady ny tavan'Andriamanitra. Androany ranabavy Marizao niditra teto voalohany dia hotahin'Andriamanitra anie ianao ranabavy Marizao fahasoavan'Andriamanitra anie ho aminao manokana satria ianao moa niditra voalohany teto dia mba mahazo tsodrano mitokana manokana ianao. Dia misy ten'Andriamanitra zay manao hoe Jehovah mehery ny olony dia Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana dia ianao koa tsofoka rano amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny Salamo misy an'izany teny izany. Amery anao Andriamanitra dia hitahanao amin'ny fiadanana ianao sy ny ankonanao ka dia tahiny Jesosy ranabavy Marizao. Dia ho tahiny tompo koa anie nanaraka azy ranabavy rahalahy Jonatana, rahalahy Tojo Mikaela, tahiny tompo Sandola Nirina, Felina Rakoto, Erika Raka, tahiny Jesosy Kodanela, ao ihany koa Antanina Marie Charline, Fity, Mama Valtina, Mama Sirandry, Rodine Marie, tonga soa daholo isika tsirairay avy. Alassane Antonia, pare ambanimbany ary zay ao ihany koa i Mama Valtina, Jonathan efa niteneko teo, Herbetina, Eliana, tahiny Jesosy Sandra Akonina, Mama Valtina, tonga soa daholo isika rehetrarehetra, Lantony Irina, dia Kadaka, Antsiniaina Edith, Alleloia, tonga soa daholo dia Sandola, Andonina Suzelle, Verselina, Tina Rakoto Arzaka, dia ao ihany koa i Angela Io, Ajaska Patici, ao ihany koa ry Fabiola Zanakandapa, Marina Tiana, Siry Ambaramiel, Razana Monika, Emelovely, ranabavy Lina artizana de Madagasikara, mampionina Amboaratsiky, tonga soa,
Zay koa faly mahitanao marina ty anà. De mamsalandry tonga soa daholy a. Nael tonga soa ihany koa. De ao ihany koa i Ranabavy, Rolianisy, Aimé Manambotsoa, Tsiry Amboaramiel, Mane Nico, bonsoir. C'est pas grave, hein? Tu n'es pas encore en retard, hein? On n'a pas encore commencé. Thierry Ralbenza, Marie-Jo, Fiti, Laetitia, Espérance, Angolirina Andrena Solo, Samina kamaradin'i Jesosy, alléluia. Itody Raonsoa, Ando Andry, elaela Ando Andry zany tsy hitako hoe. De tonga soa, misy fita, Anabavilala. Dia ao ihany koa i Fanilo Zafindramanana, elaela tonga soa ndray. Agnès Bolatina NMG, tonga soa ihany koa. Hitako teto de avy ohatrany tsy hitako ndray aloha, de hitako ndray, alléluia. Mahafinaritra. De io misy fity fa mitagean'ny mihaja ravo, de ekany ho tonga eo izy. Mahereza daholo tsika rehetrarehetra, de ho tahin'Andriamanitra. Mazaho hery amizao tsika miteny zao de efa misokatra amizay messenger, afaka mandefa fangatambavaka amizay zao vao misokatra fa raha tamin'ny matandro any nandefa de lasa tsy nety fa lasa any ambany be any fa misokatra amizay de afaka mandefa fangatambavaka amizay izy tapany faharoa andro de ifampidorantsika bavaka miaraka amin'ny mampionontsika rehefa avy eo. Lasa misy olana ivavaka aloha tsika. Teo foana fa taraiky azafady fa teo zany fa zahako tsy zako tsy rehefa mifantoka ato anatin'ny toriteny de tsy tiako tsony nareo zay mihitsy fa le zao ihany misy fotoana ijerenareo sy amakinana ny commentaire nareo nge. Rehefa tena anaty toriteny de efa tsy de mizaka tsy mijery satria mba amizay tsy very anatin'le toriteny. Hitanareo isika efa nitenanareo foana moa zay mialohan'ny ivavahantsika aloha de ny antony io nareo tsika tsy lasa ratsy io ny fifandraisana, ny partage sy ny sisa de zao ny zavatra tena mitranga. Anomboka nanao an'le lancement an'le 5G ny ry zareo de azakaiky nareo atao ty lasa tsy de ho tsara tsony ny 4G andrisihana ny olona hiditra amin'ny 5G. Lalina be no ambadika io 5G io ary vaovao mari-potitra ny re fa hanao zava-doza zareo rindrina kely eo. Ao aorianan'ity vacances d'été ty de hisy zay mahatonga any amin'ny tenareo foana na tsy manaitaitra anareo zay tsika tsy mahazo matory fa ny devoly tsy matory fa mbola miasa foana izy de tsika tsy ho azavaina anareo le momba ny 5G rehefa rindrina kely eo fa zao sarotra moa ny tenen'ny an'le izy satria ndraindray mety tsy mampino anareo moko, mety manelingelina ny fandaharantsika mety ho tapahan'ny olona eo fa mbola tsy ny abandonné ny projet ny akory ny ireo olona izay elita izay manana programa ny andringana ny olona sy hifehy ny olona amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ary tsika misaotra an'Andriamanitra ho anareo ny zavatra tena olana zany rehefa aorianao de amin'ny alalan'ny 5G io de zavatra hitanareo tahaka ny telefoninareo wifi iny zao telefonitsika rehefa misy wifi de mikapite zavatra isika
de zavatra ny alavitra be any de afaka commandentsika veto na ny compte any amin'ny bankintsika na ny inona vitantsika amin'ny telefony io daholo fa rehefa esoriny io piso io de tsy mety indray tsy velo le telefony de tsisy ninazy ao zay tsy capteny le puce de zavatra ohatrohatr'izay any ny zavatra mety hitranga ao aorianao de misy zavatra ho commandiny à distance fa tsy maintsy miaraka amin'ny 5G io vao mety tsy maintsy le réseau 5G no afaka anaovana an'izay zavatra izay matanjaka be mihitsy moa io zavatra io ny zavatra tiana tenenina de zao tsy asiana resaka lava be fa tsika tsy variana tsy gaga tsika amin'ny zavatra fanelingelenana amin'ny tranga io ary tadidio fa ny resaka ohatrana zao atsika zao raha manao kidaladala sy ny sisy eo tsika hiteny ratsy ny ataontsika eto tsisy olana io azotsika atao eny apartagena rahoana tsisy olana tsisy fa raha hitory filazantsara hitory fahamarinana ataontsika eto de miomantsika ny amin'ny fanelingelenana rehetrarehetra de ny tiako lazaina anareo fotsiny zany hoe atao fifaliana ao antsika raha mbola mahazo afaka mihaino tenin'Andriamanitra isika atao fifaliana ao antsika raha mbola afaka mivory ohatry zao tsika ary zany anisan'ny mahatonga anay hiezaka arak'izay azo atao amin'ity taona ity hiarahantsika manao pasika fa ity taona 2022 ity de ho betsaka ny zavatra hitranga de nareo mila mailo fa ohatra nangingina ny resaka tatato nareo tsy mety ohatra ny mangingina toy zavatra mangingina ohatra ny fa zao misy zavatra konokononina ngeza-peo ambadika ao de isika kosa tsy faly am'ireo mangingina eto ohatra ny lasa tsy hanao masika tsonony to ohatra ny tsy retsony ny arety mandrikany tsy de misy zavatra mampatahotra tsy de misy zavatra teritery zany tso ohatra ny misy zavatra nyvahana fa riavana malala tsika mailo ny mailo tetenentsika de tsisy ninona azotsika atao afa-tsy ny fo isan'andro lasa lava be ny resaka mbola tsy nanomboka ny fandarina akory sika de to de terazetry entinanda ilazana antsika hoe io fanelingelenina mahazo rehetrarehetra io de tsy mahagaga atsika tsy matetra atsika io avy ana fotoana tapahana teraka mihitsy io ary tsika efa ela no nivonina tamin'izany roa taona sy tapany zao tsika nivonina am'izany ny aminy mety ho fatapahany ty zavatra ty tampoka fa ny zavatra ataontsika de zao raha mbola misy koa ny fomba sy ny fotoana sy ny connexion sy ny fitaovana afahantsika mifampahery manomana anareo mba ho lehilahy sy vehivavy mahery lehilahy sy vehivavy lehibe hijoro ho an'i Jesosy hijoro amin'ny ady lehibe hijoro ho tafajoro amin'ny fiavian'i Jesosy de mbola ataontsika eto foana aloha zay fa mahery izy de za manita anareo foana misy fotoantsika te hatory fa ho riavana atory foantsika rehefa ny an-danitra hitsahatra foantsika ao aorianao fa te hatorytsika ekeko zany za inge te hatory misy fotoana manao fandandro zao te hatory fa ny ady zao hoe za Jesosy tsy hoe corvée akory ty asa fanompony ty ary ty tsy naovako contrat tamin'izy ary za tsy maintsy manao an'izy ty ka hoe bedinareo raha vao tsy tonga eto tsy fa sady ampiorenako ny tenako am' Jesosy no hitariana anareo mba hijoro sy ahery de aza variana tazony ny zavatra zay nitoriana tamintsika teto hatram'izay fa manana fedintsika ny anatintsika any alleloia de aza tetaitra kalma fotsiny fa amin'ny fotoana tonga ny aizina tsika manana mazava alleloia de samita initovy fa ray ritovo mamavalytina izy koa mbola tsy narabaiko teo Jesy fitiavana Samir Tansia reo mbola tsy narabaiko teo daholo Frangina Condrina Nerina Rodriguez efa ny ambony any ny vadiny se amboaratsika Soameva tahiny Jesosy nambiny Tsomakirinina Yamo tahiny tompo daholo de mahereza isika rehetrarehetra ny olona me manomboka aboronany amin'ny 5G tsika iverinany amin'ireny telefônina fozahoran'ireny mihitsy mety ahasoa atsika rehefa ohatrinao de tahiny tompo tsika rehetrarehetra misy mahita an'ireny Nokia 3310 sy reny vidio
tena teneniko anao zany a. Misy mbola vary zao ny Nokia 3310 taloha reny. Raha mahita an'ireny ianao mora de vidio. Tadidio izay teniko zay fa asoanao zay teniko zay. Reny ny batterie sady matanjaka, reny a mbola misy teknôlôjia izay ahafahana miresaka mazava tsara nefa tsy ho tratran'ny zavatra izay ataon'ireto olona ireto tsika rehefa aorianao. Torohevitra madinidinika moa reny a, afaka mino tsika, afaka tsy mino zavatra izay tenenina eto fa zay aloha dia miomana isan'andro isan'andro a, miomana isan'andro isan'andro a amin'ny zavatra rehetra fa akaiky ny farany akaiky Jesosy dia mahay resy tsika rehetra rehetra. Lavo zany fanombohantsika zany a, efa 16 minutes zay fa andao ary tsika mbola hitako misy mivarotra an'ireny zao any amin'ny Le Bon Coin Anambavitsira, le Nokia 3310 taloha reny, mividana anankiray amin'ireny ataovy réserve. Za tena miteny anao zany. Za aloha dia vidy raha vao mahita fa nahita fa tsy efa lasa ilay izy fa tahiny tompontsika. Rehefa rehefa miresaka zavatra zany dia mezany olona nareto fe olona fa ho avy ny fotoana tsy arovan'ny olona an'izany afatrafatra kely madinidinika rehetrarehetra antsika izany fa nareo raiso fa soantsika izany rehetrarehetra izany. Misy zavatra mihetsika angery avaka nao ambadika eo fa tsika variana ary variana tsika fa mailo tsika tsy variana fa tsika hijoro foana, tsika hifo foana. Ny olona manana fanan'Andriamanitra dia mahita ny loza tany dia tsy surprise amintsika. Fa ho an'ny olona variana tena ho sahirana. Ny tena ilay Nokia tadinareo Nokia taloha izy mba misy mandefa sary io mety moa zany sa tsy mety. Nokia 3310 sy ny sisa ohatr'ireny le taloha efa letsika taloha le tamintsika vao nampiasa portable tamin'izany dia anaova réserve an'ireny izy somary mavesabesatra fisapisaka izay izy. Ny batteriany azy mazaka efa firy andro ianao tsy misarge. Tsy mety reveto ny sary ndao ary tsika manomboka amin'ny fandarana hivavaka isika aloha hametraka ny fotoana am-piatan'Andriamanitra androany a. Dia ranambavitsika Tsiry Amboaramielina no ranambavy Nambinina no hivavaka fanombohana. Dia androany koa tsika miaraka amina mpitoriteny anankiray izay mbola tsy nitoriteny teto dia eo indray ary nareo zao a mitsatoka iza indray ary zao no mba hitoriteny eto rehefa avy eo a. Fa aoriana ny vavaka ranambavy Nambinina aloha dia ny famotiana ny fititsika nitoriteny tamin'ny sabata. Dia isy olona eto hitoriteny izay mbola tsy hitanareo teto mihitsy fa vao be mbola anaty sase izy raha entana. Iza indray ary nitoriteny eto androany a. Andao hivavaka tsika ametraka amin'ny fotoana am-piatan'Andriamanitra. Tany tompo ary ranambavy Nambinina anao ny fitenenana. Dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra tsirairay avy indray natratra izao alina izao a. Tainy Jesosy atsika rehetra dia tainy Jesosy ihany koa Pasteur Menakavy. Mbola hiavy hivavaka indray tsika amin'izao fotoana izao ametraka amin'ny fotoana eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra renay tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izay amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy satria mbola tafahoana eto indray izay Andriamanitra no ny fitantananao anay tsirairay avy Jesosy dia indreto indray izay Andriamanitra. Ary mbola misaotra anao ihany koa izay Jesosy satria mbola fahasoavana ho anay tsirairay avy ny ahafahany nanantona ny sesa fiandriana an'Andriamanitra raitsitoa. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany asa lehibe izay nataonao izany satria ankalalahana tanteraka no ahafahanay manantona ny sesa fiandriana an'Andriamanitra ary ahafahanay mitondra ny entaentam-ponay eo anatrehany. Ianao no mpanalalana anay Jesosy a. Aoka feno fanahy masinao izay tsirairay avy izay tonga manatrika amin'izao fampianarana izao indray. Ary aoka ny fanahy masina amany fatorana amin'ny lelan'ny mpitondra ny teny sy ny mitondra ny vavaka ho an'ny firenena ary koa ny fanazavana Jesosy a. Dia tena kasika ny fonay tsirairay avy ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto indray sy ny famelabelarana Jesosy malala ary tena hiteny aminay tsirairay avy izany Jesosy a. Tena fanahy masinao no hiasa Jesosy malala ary
ka sy ny fonay ho tany lona ka handray tsara ny teny sy ny fampianarana eto androany Jesosy ary samy azo ny anjaranay izay tsirairay avy ary eo ka tena hipaka amin'ny olona maro tsirairay avy Jesosy izany teny izay hoentinao eto izao satria ianao dia mampitondra izany teny izany ho an'ny mpanomponao izay solombavanao tanteraka Jesosy malala ary ihany koa akasika ny any amin'ny firenena ihany koa mivavaka mamy Jesosy dia hatreo izahay tsirairay avy Andriamanitro hatreo izahay tena hifantoka amin'ny fampianarana eto Jesosy ary aoka ihany koa samy azo hery izahay Jesosy malala dia ny marary Jesosy ka tonga eto izy miaina izao fampianarana izao dia ianao amelombelona ny fanahany ianao anasitrana Jesosy malala eny fa na izay tsirairay avy ihany koa ary Jesosy dia manana anjara amin'izany fanasitranana sy ny amin'ny fanahinay izay velombelomy teninao izany Jesosy satria mety manana fangatsiatsiahana izay Jesosy mety manana fahatoritoriana ny ara-panahinay Jesosy dia fanahy masinao ane andenanay ny fanahy masinao ane amohanay tsirairay avy indray Jesosy ary tena hanana fitiavana hirehatra sy etaenta aminao Jesosy malala dia izay rehetrarehetra tsirairay avy any an-tokantrano ihany koa Jesosy dia samy hokasianao samy hofanginao Andriamanitro ary tena hoe samby ahazo hery Jesosy fa tsy avelanao hiala maina eto izay tsirairay avy Jesosy malala dia hatreo Jesosy fotoanana izao afantatray fa ianao dia présent foana ianao anay Jesosy amin'ny fotoana rehetra izay entsoina ianao dia miaino anay ianao Jesosy ka dia hatreo izay tsirairay avy sotra tompo malalo amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat 19 février 2022, qui nous a été partagé par pasteur Jade. Et ce jour de sabbat aussi, c'était un jour très spécial, parce qu'on a baptisé 2 sœurs, sœur Fabiola et sœur Tinarakutu Alsak. Donc félicitations mes sœurs pour le baptême qui a été fait. Et félicitations parce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie et donc persévérez jusqu'à la fin et que Dieu vous comble de bénédictions. Alléluia. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jean chapitre 11 versets 35 à 36. Jean chapitre 11 versets 35 à 36 au nom de Jésus. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Amen. On va lire aussi verset 33 au nom de Jésus. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen. Donc Jésus, il a pleuré parce qu'il a vu les gens autour pleurer aussi. Il a pleuré parce qu'il voyait les sœurs de Lazare, donc Marthe et Marie, et les autres Juifs pleurer. Jésus, quand il voit de la souffrance et de la tristesse, il est ému. Nous allons aussi lire Luc chapitre 7 versets 11 à 12 au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Donc ici, en fait, il y avait 2 cortèges, 2 groupes de personnes. Il y avait un groupe de personnes qui étaient avec Jésus et les gens, ils étaient contents et joyeux. Mais il y avait un autre groupe de personnes où les gens, ils étaient tristes et malheureux et ils étaient en deuil parce que là, il y a quelqu'un qui est mort. Mais Jésus, lui, il ne supporte pas de voir quelqu'un triste. On va lire le verset 13 à 15 au nom de Jésus. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Voilà comment est Jésus. Il ne veut pas voir les gens attristés, il veut pas voir les gens pleurer. Et quand il a vu Marie, Marthe et les autres Juifs aussi pleurer, il a aussi été triste avec eux. Jésus, son cœur, il peut être très facilement touché. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour souffrir pour nous retirer des malédictions qui nous poursuivaient depuis des années. Il est venu sur terre pour pleurer avec nous, pour pleurer pour nous.
Mais Jésus, quand il pleure, c'est pas il pleure et c'est tout. Il pleure pas pour ne rien faire après, mais il pleure, mais il va agir après. Dans l'histoire de tout à l'heure, là où Jésus était à Naïn, il a ressuscité le fils de la veuve. Et dans l'autre, il a ressuscité Lazare. Il a fait ces deux choses après avoir été ému. Jésus, il agit. Alléluia. Et Jésus, il est venu sur terre pour agir. Mais ce qui est triste, c'est qu'en ce moment, les gens, ils pleurent encore. Ils sont toujours tristes. Et on peut se demander pourquoi ils sont encore malheureux comme ça. Il y a des gens qui disent que Jésus, lui, il pleure encore. Il pleure en voyant le péché des autres. Mais en fait, Jésus, il ne pleure plus pour le péché des personnes qui ne se préoccupent pas de lui. Il est au ciel maintenant. Il pleure plus. Jésus, il est venu sur terre. Il a pleuré, il a souffert pour nous. Mais c'est triste si en plus, même au ciel, il pleure encore. Au ciel, il n'y a plus de larmes. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, on lit au nom de Jésus: « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Donc Jésus, lui, il ne pleure plus parce qu'il est au ciel. Mais en fait, quand il est venu sur terre, c'est comme s'il avait fait une ordonnance. C'est comme quand on va chez le médecin. Imaginons, il y a quelqu'un qui est malade, il a mal au ventre et il va voir le médecin. Et donc le médecin va lui faire une ordonnance, il va lui dire: alors vous prenez ce médicament le matin, et vous le prenez aussi le midi et le soir, et vous prenez celui-là pour ceci et cela. Mais ce qui est triste, c'est que l'ordonnance de Dieu, les gens, ils la connaissent, mais ils ne l'appliquent pas. Quand on te donne une ordonnance, c'est pas en la regardant seulement que tu vas guérir. C'est pas en disant: alors, d'accord, je dois prendre ce médicament-là, du paracétamol. Je me sens mieux, je suis déjà guérie. Non, ça marche pas comme ça. Tu devras aller à la pharmacie, puis ensuite acheter le médicament et le manger, et c'est là que tu vas guérir. C'est pareil avec Dieu. Les gens, ils savent que Jésus est mort pour eux. Mais c'est comme s'ils lisaient juste l'ordonnance. Ils reçoivent même pas la solution que Dieu leur donne. Ils ne reçoivent même pas le sang de Jésus qui a coulé. Et c'est triste parce qu'il y a encore des gens qui pleurent à cause de leurs problèmes. Il y a encore des gens qui vivent dans des malédictions. Pasteur, il avait des gens de sa famille où les plus âgés, à chaque fois, ils mouraient tous. Parce qu'en fait, leurs parents avaient d'autres dieux. Et donc, leurs parents ont présenté leurs enfants à ces dieux-là. Et donc, le jour de la mort de chacun des enfants a été déterminé ensuite. Et ça s'est réalisé à chaque fois. Ils sont morts le jour où ils ont dit qu'ils allaient mourir. Mais il y avait un membre de la famille qui a prié. Il a donné sa vie à Jésus. C'est un pasteur. Il s'est réveillé spirituellement et grâce au sang de Jésus, c'est le seul qui n'est pas mort à la date où il était censé mourir. Tous les autres sont morts, mais pas lui, parce que le sang de Jésus a détruit les malédictions. Alléluia. Il y avait aussi une personne qui a aussi vécu dans des malédictions. C'était une malédiction où dans sa fratrie, il y avait un des plus âgés en fait qui a eu un problème avec une personne qu'il aimait. Et donc à cause de ce problème, il était tellement triste qu'il a fini par se suicider. Et ça a continué avec les plus jeunes que lui. Les plus jeunes que lui ont décidé de se suicider eux aussi. Mais tout ça, c'est des malédictions. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a des gens qui veulent vivre dans ces malédictions. Mais si tu vis dans la tristesse, les larmes, ça suffit tout ça. Reçois la solution de Jésus. Reçois son sang. Jésus a déjà pleuré pour toi, pour que tu puisses avoir une vie pleine de joie, sans aucune malédiction. Nous les chrétiens, on ne devrait pas avoir une vie pleine de larmes et de tristesse, parce que Jésus est déjà venu sur terre pour porter nos fardeaux. Comme ça, on a une vie joyeuse avec lui. Alléluia. Jésus, c'est le prince de la paix. Donc si tu reçois Jésus dans ta vie, tu auras la paix en toi. Et Jésus sera là pour essuyer tes larmes. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 19 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Makasitraka indrindra misaotra ny voalohany aloha misaotra ny ranabavitsika nambidinatsika tao anatin'ny vavaka fanombohana izay tena mamy tokoa ary nahafinaritra tokoa isaorana azy zany.
makasitraka indrindra dia jesosy amaly fitianao tamin'ny asan'andriamanitra izay nataonao teto dia matoky sominao fa tsy overmaina akory reny fa dia izy valiny tokoa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ianao amin'ny Kristy Jesosy. Halleloia. Ka dia mirary ianao raha nabavitsiry amboaramielona raha nabavina moa zany ny tena anarany hotahin'Andriamanitra hatrany dia vita be foana amin'ny asan'ny tompo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao dia maherezatra any hatrany dia tombositra. Dia misaotra ny fitiavana koa isika tamin'ny famitianana fa dia tena mahafinaritra ary mampahery foana ny famitiana izay ataon'ny fitia ary tsy rendrarendry zany fa tena misy zavatra ilana amin'izany. Misy olona eto tena tsy mahay teny gasy, misy gasy reto tsy dia mahazo teny gasy dia mazava amin'ny olona ankehitriny inona ny toriteny izay natao dia misaotra fity dia ampitombo anao koa ny Andriamanitra dia ampitombositra ao anatinao dia ombanao amin'izay rehetra ataonao. Tombositra mitombo fahasoavana ianareo rahavavy izay nanomboka ny fandarana teto. Halleloia. Andehanao eny toriteny tsika dia misaotra anareo fa dia hitanareo moa zany izy ny toriteny fa dia vita batisa izy tamin'ny sabata dia tsy niandry izy halleloia fa tonga dia vita ny toriteniny omaly anjarany ranabavy tiana Rakotoarizaka izay vita batisa tamin'ny lahady dia androany anjarany ranabavy Fabiola Zanakandapa vita batisa tamin'ny sabata dia hotahin'Andriamanitra ny sika rehetra eny toriteny ary tsika rehefa avy eo mahafinaritra ny toriteny fa mialohan'izay aloha dia alolotsika eno hira ity hira ity mbola hira tsy hainonareo mihitsy mino mbola tsisy nainao n'ity hira ity mihitsy ianareo ary raha misy olona ihany koa mahafantatra n'ity mpira ity izay izy ity vao nandeha teto amintsika raha misy mahafantatra izy ary mpira n'ity hira ity dia omena tsodrano mahafinaritra be izy rehefa avy eo halleloia ho kadoany izay miteny voalohany ao anatin'ny komantara izy ny tompon'ity hira izy ity olona mira ity misy olona fantatrao eo anatin'ity hira ity izy izy ity mpira ity dia izy reto mpira reto moa zany na izy ny mpira anankiray fantatrareo anatin'izany mpira mitambatra zany dia mahazo tena tsodrano mahafinaritra kado. Alefantsika ary le hira mbola tsisy naheno mihitsy izy ity fa hira efa tany amin'ny 7:30 tany izy toy ny mivoaka dia alefako ary le hira dia samy mitsatoka izy ary mira n'ity hira ity ndao ary hieno hira tsika dia orinazay isika to dia hiditra tenin'Andriamanitra mahazo loka izay mahay an'le hira ndao ary isika tsirairay avy hieno hira mahafinaritra be. Halleluia. Amen.
fikasany izao dia manantena fatratra ny famindrampony haleluya tena tiako sy mamiko izy manjakato anazy io esambatra fa olo vaovao izao ahitany fiainana ifaly ao mandraky izao satria efa izy nantenako ataoko ka tsy atakaloko satria efa voasoratra ny teny fikasany izao dia manantena fatratra ny famindrampony haleluya tena tiako sy mamiko izy satria efa izy nantenako ataoko ka tsy atakaloko satria efa voasoratra ny teny fikasany izao dia manantena fatratra ny famindrampony haleluya tena tiako sy mamiko izy satria efa izy nantenako ataoko ka tsy atakaloko satria efa voasoratra ny teny fikasany izao dia manantena fatratra ny famindrampony haleluya tena tiako sy mamiko izy Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Anao painonareo an'le hira. Tsara le hira e. Soratsika an'Andriamanitra izany hira izany a. Dia efa tamin'ny taona 1999 moa izany hira izany no nivoaka. Dia marina ny teninareo a. I aina rindra tsiry amboaramielina erika erbetina tina rakoto arzaka naelina misy fity kataka marizo dia nahita daholo nareo misy feo mampionina ao anatiny tamin'ny mampionina atao anatin'ny groupe talohan'ny nandana mampionina irery a dia atao anatin'ny groupe a atao hoe siloama izy mety mbola misy any Madagasikara angamba zay groupe siloama zay dia izy moa ny lead vocal atao anatin'ny groupe siloama dia iran'ny groupe siloama zany a satria ny titran'izay hira zay alleluia dia misaotra nareo fa dia nareo rehetrarehetra zao a zay namarina teo aorian'ny fandarana dia aray a SMS nareo a tsodrano a mahafinaritra be a eo amin'ny fiainanareo rindra koa rindra hopy koa rindra hopy a iaina tsiry amboara erbetina erika tina rakoto arzaka naelina lala berta kataka marizo alleluia rahafinareo andefasana tsodrano mahafinaritra be a eo amin'ny fiainana hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanareo dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra zay no ela mba manao kilalao kely ngetsika e alleluia mba asiana kilalao kely ny fiarahantsika eto am'izay koa nareo ao tsara da tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay alleluia tenin'Andriamanitra angela io moa ny teny teo
Angela io koa no nanona marina teo e azafady fa mety tsy voanoteko a loatra raha atako ato mihitsy de am'izay tsy adiniko Angela io ihany koa eny ary soameva koa ny teny izy ve soameva koa zany misy mety tsy hitako mba zay niteny teo eny ary hiditra avy trany antsika amin'ny tenin'Andriamanitra tokony efa hainareo satria efa mpandeha amin'ny radio zany izy zany taloha dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra hiditra avy trany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay mety ny anabavintsika efa misy tonga ny fitondranam-bavaka ranabavintsika Fabiola zanak'Andapa ny tondrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka de mino finaritra indray ary tsika rehetrarehetra rehefa aveo moa zany de hiditra eto ivelona eto any amela beratra ny toriteny aorianan'ny toriteny izay ataon'ny ranabavintsika Fabiola zanak'Andapa de mankasitraka atsika tsirairay avy andao ary lasa ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra de meno finaritra daholo isika tsirairay avy andao ary tahiny tompo ary ranabavy Fabiola zanak'Andapa anao ny fitenenana mety rera vao mandeha noho ny connexion de ataontsika aloha ny sariny mahafinaritra ery ndao ary eno toriteny ary tsika amin'izao fotoana izao miandry kely isika azafady miala tsiny indrindra fa miraikitra le connexion zay mahazo azy Tainy Jesosy pastera mianakavy tainy Jesosy koa tsika zay manaraka tsy tapaka ity fandaharana andramoka izahaho ty de ampitombona ho amintsika tsirairay avy rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Mbola faly mametra-pisaorana andray koa amin'ny pastera mivady satria efa izy ireny no ray aman-dreny ara-panahy manomboka izao ary faly mankasitraka ianareo koa zay tsy nitsahatra ny trotro ambavaka ny roa mirahavavy zay natao batisa voaingany teo i rahavavy tena Rakotoary Zaka sy Fabiola de Andriamanitra manan-karim-pahasoavana neny no amaly fitia sy amaly soa zay vitanareo taminay de samy tainy Jesosy daholo de biso mamy be de andao ary antsika hiroso amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny boky Salamo toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo Salamo toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova ny fahazavako sy famonjena ahy iza no atahorako Jehova no fiarovana mafy ho an'ny eko iza no angovitako raha manatona ahy hihinana nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahako dia izy ihany ny tafitohana kalavo na dia misy antoko mitoby hiady amiko aza tsy hatahotra ny foko na dia misy ady mihatra amiko aza dia hatoky any aho. Alleluia amen. Zay indray revako malala ny tenin'Andriamanitra zay hoentina ifampizarana amintsika androany satria ilaintsika tenin'Andriamanitra sakafo ny fanahintsika ilaintsika koa teny fampaherezana de samy tainy Jesosy daholo de ny zavatra tiana apetraka amintsika androany revako malala de hoe aza matahotra be deaibe ny olona matahotra kanika moa araka ny fahalalantsika azy na pino io na tsy pino fa raha toa ka tsy miorina tsara ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona anankiray anatin'ny tahotra raha toa ka tsy manana antoka efa niavana tamin'Andriamanitra ny olona anankiray raha toa ka tsy manana antoka amin'ny fiainana mandrakizay ny olona anankiray de ao anatin'ny tahotra ihany
na dia efa milaza fa zanak'Andriamanitra azy, na dia efa milaza fa kristianina azy, na efa milaza fa vita fihavanana tamin'Andriamanitra azy, dia raha toa ka tsy miorina tsara amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia indray dia mbola angozogozo ihany, mbola angorohoro ihany. Eto indray tenin'Andriamanitra dia tempahiry antsika raha toa ka velona ao anatinao Jesosy Kristy dia tsisy zavatra tokony atahorantsika zany. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao efa milaza fa kristianina, efa milaza fa efa nandray an'i Jesosy dia mbola anatin'ny tahotra. Raha toa ka indraindray dia misy karazana aretina, ohatra na zanany marary na vady na mpiray-tam-po aminy dia na fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina dia marary dia indraindray ny sasany dia mangorohoro matahotra ahoana ity aretina ity indraindray dia mieritreritra hoe afaran'ny fahafatesana dia anatin'ny tahotra sy ofotra mihitsy izy, na dia eo aza ny aretina coronavirus satria matahotra ilay virus izy. Rehefa misy marary ny fianakaviany dia matahotra izy, so dia findrany coronavirus io koa izy, so dia findrany virus io koa izy dia matahotra be izy. Dia tempahiry antsika ny tenin'Andriamanitra androany raha Jesosy Kristy velona ao anatinao tsy hikasika anao mihitsy io aretina io hiala lavitra anao aretina io dia izy ihany no andositra anao dia satria Jesosy Kristy no velona ao anatinao lehibe izy ao anatinao tsy hakasika anao ny ratsy tsy hakasika anao ny aretina dia matokian'i Jesosy, matokian'Andriamanitra fa izy irery ihany no hiahy anao sy mitantana ny fiainanao, izy irery ihany no miloha laharana eo amin'ny fiainanao na dia mamakivaky loha alaky ny fahafatesana aza ianao tsy hatahotra ny loza izay hitranga ianao raha miaraka amin'i Jesosy fa satria Jesosy Kristy no miara mandeha aminao izy izy ilay mitantana ny tananao, mitantana amin'ny tanany ankavanany fahamarinany dia tsy andao anao izy na hafoy anao fa izy no mombanao mandrakariva dia matokian'i Jesosy rehefa malala fa izy no mahalala ny hevitra izay heverana ianao dia eo aza ny olana maro samihafa, dia eo aza ny karazana aretina fa indraindray iny dia fitsapana apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba ahafahanao miorina tsara amin'Andriamanitra, mba ahafahanao hatoky Andriamanitra foana. Indraindray dia rehefa kristianina indraindray dia tsy alany fitsapana eo amin'ny fiainana. Ianao rehefa nandray an'i Jesosy miomana fa hiady ianao zany, hiadikady fa matokian'i Jesosy, matokian'Andriamanitra ianao tadidio fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia matoky ninninona karazana ady sy olana eo amin'ny fiainanao anao mba hanao tahaka ity Davida ity amin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy hoy izy izy no fiarovana mafy ho anao tsisy zavatra tokony atahoranao tsisy zavatra tokony ampangovitra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, na dia manatona hihinana anao aza na dia manatona hihinana nofinao aza ny ratsy fanahy izay fahabalinao sy rafolahinao dia izy ihany tafitohina kalafo satria Andriamanitra no miady ho azy, milefa izy ihany tafitohana. Raha toa ka manana eritreritra ianao, manana sain-dratsy hamelezana ianao ny ratsy fanahy na aretina na inona dia izy ihany tafitohina, tsy manan-kery zany satria lehibe Jehovah Andriamanitra ao anatinao ao. Raha toa ka tsy velominao ao anatinao Jesosy Kristy, raha toa ka tsy resinao anapaka ao am-ponao Jesosy Kristy dia feno ovitra sy tahotra anao. Ninninona karazan-javatra mandalo dia matahotra anao, fa zavatra azo avy amin'ny tahotra rehefa malala dia be dia be. Ny olona anankiray rehefa matahotra loatra indraindray dia tsy tafateli-kanina mihitsy, indraindray ny olona anankiray rehefa matahotra loatra indraindray tafateli-kanina be dia be tsy mety mahay mitsahatra mihitsy, indraindray dia sepotra mihitsy, indraindray dia miakatra aza ny tension rehefa matahotra loatra ny olona anankiray tena zavatra ratsy foana mitranga eo amin'ny fiainany, tsy mety manana fifaliana eo amin'ny fiainany, malahelo lava, feno ovitra lava, feno ahiahy lava, tsy mety mandry zany ny sainy, na dia matory amin'ny ahy tsy mahita toro mihitsy satria Satana no mampatahotra azy mandrakariva.
fa tempahery antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Hoy Jesosy hoe ny fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izany hoe tsisy zavatra tokony hampatahotra antsika ary avako malala ny tahotra tahaka ny mpianatra Jesosy rehefa niondrina tantsambo kely niaraka tamin'i Jesosy, satria Jesosy Kristy no natory tafatory Jesosy Kristy atao anatin'ny sambo kely, efa naremo nafo be ny onjan-dranomasina sy tafodrivotra dia natopatopan-dranomasina zany ny sambo fa feno rano tsikelikely tao anatin'ny sambo dia mitady ho lentika mihitsy ny sambo. Fa ny mpianatra namohan'i Jesosy Kristy hoy mpianatra mantso tamin'i Jesosy hoe tsy ampaninona anao va hahafaty anay. Rehefa nifoha Jesosy teneny ny rivotra dia nitsahatra nitony avy hatrany ny andro. Ho mantsy Jesosy tamin'ny mpianany hoe aiza ny finoanareo. Zavatra tiany Jesosy apetraka teo tian'ny Jesosy apetraka dia hoe mbola zange mifehy zavatra rehetra, mbola zange miactivité sy mistopy zavatra rehetrarehetra. Za miaraka atao aminareo an-tsambo kely, tsy ho faty zany ianareo satria ny tompony comprendre ny zavatra rehetrarehetra. Dia raha miaraka amin'ny Jesosy antsika ry avako malala, raha miaraka amin'Andriamanitra, raha toa ka matoky azy antsika, tsisy zavatra tokony atahorantsika satria miaraka amintsika foana izy, tsisy zavatra tokony atahorantsika zany. Ny tahotra da hoentsika maka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Jaona voalohany toko 4 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika, mba hanana antsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Averiky indray mandeha ihany. Fa izany no hahatanterahana ny fitiavana amintsika, mba hanana antsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao, tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Alleluia. Mamerina Andria mandeha eo anoloantsika ny tenin'Andriamanitra ry avako malala, raha toa ka mbola tsy ao tsara antsika dia eto ny tahotra sy ny fitiavana dia ny fangaro ihany, satria fantatsika tsara fa Andriamanitra dia fitiavana. Tsy manan-tahotra ho izy iny ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Zany hoe raha Jesosy Kristy no velona ao anatinao raha Andriamanitra efa velona ao anatinao dia tsy manan-tahotra anao, fa Jesosy Kristy ilay velona ao anatinao izy ilay mandroaka ny tahotra izay hiditra ao anatin'ny fonao. Tsy tafiditra aminao ilay tahotra raha toa ka ao amin'ny Jesosy Kristy ianao, raha toa ka efa niraisinao ao am-ponao Jesosy Kristy, tsy manan-tahotra anao, fa Jesosy ilay velona ao anatinao, izy ilay mandroaka ny tahotra izay hiditra ao am-ponao, fa raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, hanapaka ao am-ponao mba hialanao amin'izany tahotra sy hiahy sy ovitra zany dia ok izy mba hanapaka ao am-ponao ao dia mba hanananao fahasahiana amin'ny fiainana, amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tranga sy ho avy mba tsy hatahoranao amin'ny zavatra izay miseho eo amin'ny fiainanao. Ok, anao mba hijoro tsara, hatoky tsara an'Andriamanitra mba hialanao amin'izany tahotra zany. Tena mahafinaritra be ty tenin'Andriamanitra ty ry avako malala, raha mamaky tsara antsika amin'ny tapany ambany amin'ny tapany 17, isika tia izy satria izy efa tia antsika taloha. Inona moa nanehoan'i Jesosy Kristy ny fitiavany taloha? Tsy hoe resaka nampitombony mofo sy hazan-drano ihany, tsy hoe nampiovany rano ho lasa odivay, tsy hoe nampahiratra ny mason'ny jamba, tsy hoe nampalady ny sofin'ny marenina, tsy hoe nampahiratra ny mason'ny jamba, tsy zany fotsiny ihany, fa teo amin'ny azy fijaliana Jesosy Kristy. Teo no nampitsaharan'i Jesosy Kristy ny fahatezeran'Andriamanitra. Teo nafahan'i Jesosy Kristy nampihavana antsika
tamin'Andriamanitra satria ny zavatra tokony ho izy tokony be dia be amiliarany azo fijaliana satria tsisy olona marina na dia iray aza, tsisy olona mendrika eo anatrehany ray fa Jesosy Kristy io no nampihavana antsika, nanarona ny voasarona ny fahotantsika, voavela heloka antsika dia Jesosy Kristy no nanasitrana sy nanala ny zavatra rehetrarehetra zany dia tsisy zavatra tokony atahorantsika tahaka ny Adama sy Eva rehefa tany amin'izay Edena rehefa noraran'Andriamanitra hoe tsy azonareo hoanina ity hoan'ny hazo ity dia rehefa nohaninjareo iny dia rehefa nitanjareo fa nidanjaka izy ireny nahiratra ny masonjareo dia rehefa tonga Andriamanitra nandeha namanginy saha dia nanontany Adama aiza hozy izy ianao dia hoy Adama hoe satria Adama nihery natahotra ny tavan'Andriamanitra satria dia nihinana zavatra efa niraran'Andriamanitra azy izy dia nihery izy tany ambadiky ny hazo izy nihery tavan'Andriamanitra satria natahotra izy, natahotra amin'ilay valiny, amin'ny avalin'ilay zavatra efa nandidian'Andriamanitra azy dia fantatsika tsara fa ny mahatonga tahotra noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavana lalan'Andriamanitra, zavatra efa nitenen'Andriamanitra hoe aza atao, aza hinananareo dia mbola ninananjareo ihany satria tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra ireny dia velona ao anatin'jareo ny tahotra. Tahaka izany koa tsika rehefa malala raha toa ka tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika, raha toa ka tsy mankatoa ny teniny dia feno tahotra ao anatintsika, feno ovitra, feno fiahiahina. Fa eto dia tempahery antsika ny tenin'Andriamanitra androany rehefa malala miorena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra vakio ny Baiboly fa ao ny misy ny fiainantsika ray manontolo raha toa ka miaina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy feno ahiahy, tsy feno tahotra fa velom-panantenana mandrakariva miaraka amin'ny Jesosy. Tena tsara ry havako malala miaraka amin'ny Jesosy fa tsy nanenena antsika mihitsy raha miaraka amin'ny Jesosy mihitsy antsika mandrakariva dia apetraho amin'ny fiainantsika rehetrarehetra fa izy miahay antsika dia samy tahin' Jesosy daholo dia mahereza daholo dia Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Fabiola zanak'Andapa. Mahafinaritra, vetivety dia vita navita toriteny ianao dia mankasitraka. Tena mankasitraka satria tsy niandry ela ianao fa vao 2 andro ny vita batisa dia efa nivonina ny toriteny ary toriteny nomanina tsara fa tsy nataotao foana ka dia misaotra mankasitraka ranabavy Fabiola ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ameno anao ny fahasoavan'Andriamanitra hikasika anao foana n'aiza toerana misy anao anandratra anao izy ary atoranao solovavany mandrakariva ho vehivavy lehibe an'ny finoana fampiasain'Andriamanitra foana ka dia tahiny Jesosy maherezatra ny hatrany ranabavy Fabiola zanak'Andapa toritenao voalohany fa tsy farany ary dia tombo foana isan'andro dia afaka ray volana mahery indray ny anjaranao satria dia fantatsika hoe efa maro mihitsy ny ankizy eto no efa mpitoriteny mbola ho avy ny ao aoriana ihany koa satria mbola izy koa moa zany ny olona no iroso amin'ny ranon'ny batisa ao aorian'izy ka rehefa vita batisa moa tsika dia efa afaka manao toriteny amin'izay. Fa ianao na tsy mbola vita batisa ary na mbola tsy anatin'ny groupe izay maresy dia afaka manomboka manao asan'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka fanombohana na rehetrarehetra mijery ireo zany afaka manomboka afaka manao vavaka fanombohana toy ny ataon'ny ankizy ireny daholo isan'andro ho an'izay mazoto tsisy akanavaka nizaniza na avaiza dia mahereza foana dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Saotranareo ihany koa mankasitraka azy satria mifankasitrahana ataonareo dia mampahery andro zareo rehetrarehetra izay mparay anjara ireo ary raha ireo ny lasa lavitra dia anisan'ny nandray anjara tamin'ny fanosehana an'izy ireo fanohanana azy ireo ireny teninareo ireny atokan'izy ireo ahafana fo androso foana amin'ny asan'Andriamanitra koa dia tahiny tompo mahereza. Fampahery isika amin'ny alalan'ity Salama 7:20 izay
salama tena tokony anantsika toky manisy toky ngezabe tena anatintsika zany salama fa 7 zany salama fa 7 zay tena manome atsika toky ny amin'ny fananantsika an'Andriamanitra soramanitra dia fahatokinan'i Jehova mpiaro sy mpitany olona fahatokinan'i Jehova. Androany zany ianao mety misy olona ao ambadimbadika eo mitady herikerika mitady hitoditodika. Rehefa ny olona no mitoditodika manomboka mitady vahaolana any ankafa dia tsy mahatoky izy izay. Hoy izy tsika atao fiandry okaozy izy tsika sao dia ilaina dia lasa ohatra hoe andeha hivoaka tsika andeha lalan-dratsy dia mitondra pneu de secours fanondroany atao eny ambony tafo hoe sao sanatria dia tsy mahatoky an'ireo pneu atsika ireo tsika amin'izay tsy mahatoky hoe mety isy ihany ny fahavakisam-kodiarana. Ary zao andro iainantsika zao dia mampiaina ny fahatokin'olona an'Andriamanitra. Lasa ohatry ny alohan'ny olona sady mivavaka ihany no ampiarahana amin'ny zavatra hafa ihany. Ohatrany tsy ampy intsony ny herin'Andriamanitra. Ry havana malala, zany raha ny teny amintsika rehetrarehetra hoe tsy miova ny herin'Andriamanitra. Ary arakaraky ny amafin'ny ady sy amafin'ny fiainana no isehon'ny herin'Andriamanitra ngezabe ihany koa. Io zany arakaraky ny zavatra mitranga eo no isehon'Andriamanitra. Zavatra kely mitranga eo dia alefan'Andriamanitra ny ampahan'ny heriny. Miakatra ambonimbony ny fahavalo ataon'Andriamanitra ambonimbony azy. Andriamanitra zany manana tombo foana ary tsika tokony hatoky an'Andriamanitra. Ny fiainana mitranga amin'izao fotoana izao mahatonga ny olona hiraviravy tanana hitoditodika anisy baraingo momba an'Andriamanitra tena mety ve Andriamanitra tena mandaitra ve ty vavaka ty mandaitra ve ny fivavahany raha misy zava-mampalahelo dia mahita olona laha niaiky tany amin'ny fivavahana dia mitady vahaolana hafa any ankafa. Fa ny tena tokony ho izy dia mitady vahaolana n'aiza voatetin'ny olona daholo aloha izay vao mitotona ao amin'ny fivavahana. Ary eo ilay olona afaka hiteny sy hira hoe tsy misy tahaka an'i Jesosy dia nitady tsy nisy dia nikaroka dia tsy mbola nisy ihany koa araka ilay hira iny. Dia niodina fa tsy nahita fa ao amin'i Jesosy ihany. Nataon'i Davida izy ity. Izy moa dia matetika izy niatrika ady. Fa nanombohany an'izany salama fa 7 zany dia ny fitenenana fa Jehova ny fahazavako sy famonjena iza no atahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Hoy izy salama 9 vakitsika inge. Fantary Davida ny vahaolana fa miady mety izy. Salama 9 vakitsika andininy fa 20. Iny zany Iranael zany. Salama 9 andininy fa 20 miteny manao hoe fa ianao mampirehatra ny jiroko, Jehova Andriamanitro no mampazava ny fahamaizinako. Fa ianao no azahoako mitsarapaka mailiny miaramila ray toko, ary Andriamanitro no azahoako mitsambikina mihoatra ny manda. Rehefa ho ampiasain'Andriamanitra Davida, rehefa ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ny heriny tsara Davida dia nampiretiny jiro. Rehefa andeha alina ny fiarakodia nampiretina ny jiro. Dia na dia alina aza dia afaka mandroso. Za tena miteny anao
fa izao aizina manomboka miditsy atao am'izao tontolo zao no ampiretan'Andriamanitra ny jironao raha mitoky amin'Andriamanitra ianao. Nahavitany Davida ny tsarapaka namelon'ny fahavalony a, de Davida afaka nandeha tao anatin'ny maizina fa ny fahavalony tsy afaka nandeha tao anatin'ny maizina satria zao neny Davida nampiretin'Andriamanitra ny jirony de nampahazavan'Andriamanitra ny manodidina azy, nampahazavan'Andriamanitra ny fahamaizinana ary nazava taminy lalakombana, nazava taminy ny fiainana, nazava taminy ny tian'Andriamanitra tongavany. Marina mihitsy ny tenin'ny ranavavitsika teo fa latsaka anaty tahotra tsika ary isika nizaniza ay le hira ay zay le hira nina ay mazavana ila tentady atsika iny amin'ny sabata azadiny mangataka azy. Psy misy nomeny olona kivy am'izao. Misy fotoana pastera ray asiany olona mandeha any amin'ny psy. Anareo raha misy olana tsika manana psy mihoatra lavitra noho ny rehetrarehetra. Alleloia. De fanan'Andriamanitra. Hoy ten'Andriamanitra hoe Jehova amin'ny fahazavako sy famonjena izy anao atahorako. Rehefa mirehatra ny jiro de tsisy atahoranao. Maizina. Efa maizina miverina manarona ny tany zao ny maizina. Fa ny olona manana an'Andriamanitra tsy matahotra satria maninona? Satria izy mahita anaty maizina. Afaka mandendeha anaty maizina. Afaka mifampitana amin'ny tompon'ny fahamaizinana. Ataony ny devoly mijalijalo mihitsy ny olona amin'izao fotoana satria ataony mihaino anaty maizina nefa tsy manana an'ilay fahazavana. De izy ihany no mahita anatin'ilay maizina. De ampahoriany ny olona. Raha mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao, aza mivoaka, andeha hiady anatin'ny fahamaizinana manodidina anao io. Fa tsy hitanao ny ale. Ary tsy afaka hitsarapaka hamelon'ny fahavalonao ianao fa ny fahavalonao indray mety handrapaka anao. Fa i Davida teto ry havana, voany amin'ny mpanomboan'ny ady de napetrany tao anaty finoany fa Jehova ny famonjena azy, fahazavana sy famonjena azy. Ary ny Davida izy natahorako. I Davida tsy natahotra. Ekena fa misy fotoana izy mangovotra. Fa any anatin'ny lalindry tsy ohatr' zany ny tahotra de misy degréany de misy fahalalinany. Misy fotoana tsika mangovotra no ny tahotra fa nefa ny anatintsika any matoky any hoe tafavoaka amin'ity. Tsika tsy natao-tahotra fa tsika kosa ao anatin'ny tahotra de mbola matoky, mila matoky fa Jehova minombatsika. Efa mpanompon'Andriamanitra efa mpampahery olona ako no nisy olana taman'olona indray andro. Olona miaso amin'ny antenimieram-pirenena tany Madagasikara. Olona mifanerasera amina député sy olom-panjakana ambony izay ialana tsiny fa de tena olom-panjakana ihany fa tena tsy manana fahamarinana. De efa notantaraiko anareo teto moa zay zavatra izay. Hividy tômôbilisika zay taloha hatramin'izao koa moa zany. Rehefa mba misy zavatra eo aminay de ka amidinay de zay tsy de olana aminay zany hoe mandotsy kelikely. Satria mahatonga an'izany mahafantatrareo. Nenay taloha ny olona mividy tômôbila aminay ary nanareo eto ary misy olona ohatr'izany maka tômôbila aminay nareo de alotsy kelikely. Satria za tsy mba nanana tômôbila anara tsy nandotsy kelikely. De mba mamaly fity. Alleloia. Ka zay mivatra tômôbila taloha de vatra afaka alo indrona intelo tonga avany nga
mahitahita ny ao am-panjakana dia nanaovany atapitaka zay tamin'izay, ampiasainy ny sainy, dia koritry hoe tsisy saina tamin'izany fa nay tamin'ny fahatokisana. Dia ny faran'ilay izy nanaovany atapitaka zay ka ny tena tanjona tamin'izany dia niaka an'ilay tômôbilina tsy mandoa vola. Ary ny tena loza izay tompona tômôbilina mbola tediaviny sady azo ny tômôbilina no andoha vola aminy mba azonareo tsy azonareo an-tsaina mihitsy zany hoe marina mitombina hoe zany fa tena mitombina zany. Ny tanjon'ny io rangahy io dia zao ny sady aka ny tômôbilinay no mbola ampandoha volanay ihany koa. Eny possible ary anagadra anay mihitsy tamin'izany. Tsy mampino zany fa any Madagasikara misy an'izany. Fa teneniko anao ry havana malala, voahazo tany amin'ny pôlisy aho tamin'izay, natsony tany amin'ny pôlisy. Tena marina zany teniko anareo zany, tena marina zany. Amidy le tômôbilinay dia ho lafa ny tonga teo tamin'izay. Mba alohako intelo, dia tsy maninona, dia nentiny tany le tômôbilina. Afaka 2 volana ny paiement fandroa dia afaka 2 volana ny paiement fahatelo. Dia eny ny voalohany. Tonga ny fotoana tokony hiainany faharoa, inga député amin'izay ny tonga. Tsy député moa izy fa mialatsiny, izy tsy député fa miasa ao amin'ny manana relation be dia be ao amin'ny fanjakana. Izy ny tonga, tena talataly ny olona iny fa iny lalahako iny fa aleo za no andony volanao fa meo fotoana fa mba havereno le hitanao le taratasy fifanekena. Ohatra zany za zany miteny hoe za dia nivarotra ny fiarakodia zao tamin'ny nanabavy Marina Tiana. Ny volana ny vidiny dia zao, ohatra ny vidiny dia 15 millions, ka ny 5 millions dia naloha androany, dia 5 millions amin'ny iray volana, dia 5 millions amin'ny 2 volana. Zay zany ohatra, amezako anareo ohatra kaiky. Dia rehefa tonga amin'izay fotoana andoavany an'ilay fandroany dia tonga izy hoe meo fotoana andoavako an'ilay izy fa zao izy andao averina ilay taratasy. Fa le lalahako iny izy marary iny adaladala, tsy afaka mandoa an'iny intsony izy fa zahako nandray mba tsy haveriny volanao. Za zany natoky anazy, olona mandeha, olona tena manao tena mihaja tsara, mihaingo tsara zany, miaraka amin'ny fitapy mihaja tsara ohatran'ireny feno dossier manara-penitra ireny. Dia za tsy nalala tena nandeha tamin'ny mpahatsorana dia naverina natao ilay taratasy hoe lasa natao indray zany hoe iza dia nivarotra fiarakodia amin'ny Ranatandriana Maria Charline. Naverina aminazy zany ilay taratasy. Za ve nahalala. Adiniko ny naka an'ilay taratasy natao tamin'ny voalohany dia rovitina. Fa za tena nandeha tamin'izay mivady dia mandeha tamin'ny ohatra zany mandeha fahatsorana ohatra zany zay hatramin'izay. Gaga ry havana, iny misy convocation an'ny pôlisy, iny ny ty. Ary ianao na mivavaka, za mivavaka efa tena mpanompon'Andriamanitra pampahery ohatr' zao fa izao dosie maloto ny ao anatin'ilay malety dia izao nangovotra ihany. Iny ny ty ho any amin'ny BC. Jesosy, da io ty mpanomponao. Rehefa mankany amin'ny BC moa brigade criminelle ny dikan'izany, mangovotra ianao. Fa nangovotra fa nefa kosa nivavaka. Ary ny tena zava-mahafinaritra mbola nandalo sabata. Dia nialatsiny ianao rehefa hiatrika zavatra, manano aloha ianao fotoana iresao amin'Andriamanitra, andraisanao hery amin'Andriamanitra. Dia mbola nandalo sabata nahazo hery tsara. Tonga izay ny latsinainy tonga tany. Fa tsy mora niatrika an'izany. Io olona io efa zay rehefa tonga tao dia miandro eo izay mivady. Dia taringa be vao tonga. Fa io rangahy io tonga ozy ianao, vao manomboka eny ambaravarany io dia mitoraka salut azy ny pôlisy. Za amin'io niditra, ina mahazo anahy? Alleluia!
amena kay za ty nisy natadidy tam'izany zay mivady a mpitory teny ao amin'ny fitsarana nahazo alalana zany zay mivady a tamin'ny procureur tam'izany de zay mitonga ao amin'ny fitsarana io ao amin'le toerana malalaka misy olona andeha hiakatra fitsarana de mitory teny io zay isaky ny lakamisy sa zoma tsy tadidiko de ahitany polisy le mitondra olona hiakatra fitsarana reny zay de tadidiny zareo de le rangahy mahazo salifo za mahazo fanabirabirabina ianao tsy pastera alleloia eza zareo alamena pastera mpangalatra mafy zany a zany reo no mpangalatra fa zao ry havana malala miditra avany izy soraka salio azy ny olona manga lehibe zay mahazo fanabirabirabina izy hoe alleloia amen fa zao ry havana malala tazoninay Andriamanitra hoe Jesosy a zay tsy manana fatsy anao ary io teny Davida de zao Jehova ny fahazavako sy famonjena iza ny atahorako Jehova ny fiarovana mafy ahy iza ny angovitako zany zavatra fantainjany tena miteny hoe iza tsisy atahorako tsisy angovitako raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahako de izy ihany ny tafotoana kalavo na de misy atokony mitoby aza iady amiko tsy atahotra ny foko na de misy miady miatra amiko aza de atoky ihany aho tazomo ny teny io tazomo ny teny io ry havana na de misy atokony miara iady amiko aza de tsy atahotra ny foko ny finoana efa mangorohoro ianao mangovongovotra Jesosy lehibe zany fahavalo zany fa nitazomo ny teny farany io ninona mitranga eto androany de zao a ndo tsika atoky an'Andriamanitra atoky azy ihany a alleloia atoky azy ihany a mavesatra ny iny de sy ny vesatra nanenjehana tam'izany zao le zavatra nitranga hitanareo le taratasy le nataony izy natambany tamin'le taratasy le nataoko tamin'le zandriny de nitoriny am'izay aho hoe manao double vente hoe sady nivarotra tamin'le zandriny no nivarotra taminazy de ny tena zavatozy le zandriny vadiany de tobila am'le zandriny a fa tonga de nalainy tamin'ny alan'le taratasy nataoko fandroany teo izy ny taratasy ary ty satria ny tena loza izy efa piady ty taratasy tsika teo izy monsieur rado a andao etsika ny amin'ny firaisana mihitsy de legalizena ara-danàna satria mba fiarovana anao de eny aro a am'izay tsy veriny volanao eny aro a legalizena inona am'izay ka le taratasy nesy le zandriny a taratasy tsotra sosainy privé tsotra zany le taratasy iny efa tany aminy a niampy an'le anazy de le taratasy ny legalizenay netiny nangalana le tobia tany amy zandry de le zandry tonga de nivadiany de narainy ny tomobilina de zay am'izay koa nivadiany a hoe nanao double vente de ho récupéreny am'izay le vola zay efa azonay tamin'le zandriny a ary mbola mety ampandoavy ny onitra tara le tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona lehibe eo amintsika eo sasany ao Madagasikara ao a teo am'izay avokaka inona le tena etsonanay teo am'izay vo lazaina hoe ianao a inony ty ozy le polisy acte de vente le tamin'le zandriny ary inona koa ty acte de vente le tamin'le zokiny ianao zany ozy izy ampanao double vente tobily lefa lafinao tamin'olona de mbola midinao manao le nahazo anahy tam'izany tena afetsena avoleta be mihitsy ny zany e fa zao ry havana malala mitazomina ny teny hoe Jesosy a nino kodonana iny kiatra na manatona hinana ny nofoko aza ny ratsy fanahy za toky anao ihany za toky anao ihany zao ny teny mampionona tsy matahotra tsika eo izy tsy hananao ratsy tsy nanao ratsy tsika eo a avoadidina ratsy vatoko amin'iny miaraka amiko manohana anay eo mafy zany ry havana tabatabaina ho aza sady zana rabirabiny zareo ianao mety zany ny tena pastera mpanao double vente alleluia misy polisy mandalo tampoka zany de mety ana amena
teo ohatry zany. Mafy zany fa zao Jehova ny fahazavako sy famonjena. Iza natahorako de nitraky ianao de tsy nanao ratsy fa voafitaka. Ary ny tena olana za tsy nitazona tamin'ilay taratasy nataonay voalohany le ary zany efa raha nanana an'iny iny zany ny mahafaka anahako. Iny ny mahafaka manana an'iny de afaka fa iny tsy nananako intsony. Ary rehefa manao zavatra tazomy foana ny taratasy, so manao taratasy foana ny olona fa na ampiraita-po ataovy ny taratasy. Ozy ny tena androany rehefa ozina zay matoky olona fa rehefa misy olona miova orinao sarotra. Zao ry havana malala, rehefa any amin'ny salamo fahatelo any misy tenin'Andriamanitra. Salamo fahatelo andininy fahaenina manao hoe tsy atahotra olo lalinalina aho ozy Davida izay milahatra manodidina Amelia. Vadiany Absaloma zanany Davida, nanaraka ny Absaloma tao ny akabetsahan'ny olona. Nijoro Davida ny teny, tsy atahotra olo lalinalina ahako izay milahatra manodidina Amelia. Mety voalahatra fahavalo, mety voadidina fahavalo ny fiainanao am'izao fotoana. Ary rehefa fahavalo reto de tena mivonona ny Amelia anao daholo. Fa za miteny aminao mbola fotoana zao ahafahanao matoky an'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra. Raha nitokiny Davida izy tsy menatra Davida. Ahoana ianao no menatra? Zavatra tokony ataonao de zao. Toizako kely le verset. Salamo fafito amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo mantsy vakindrana pavy Fabiola. Fa toizako any amin'ny andiny fahadimy. Ho ten'Andriamanitra andiny fefatra. Zavatra renony nankatahako tamin'i Jehova, eny zany ny dadaviko. De nitoetra hatramin'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Mbo faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Andiny fahadimy. Fa hanafina ao hatrany fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampiery amin'ny firenao andayana izy, anandratra eny ambony vato lampy izy. Alleluia. Aninona hono? Anafina. Tao anatin'ny ady zany Davida zavatra ray ihany nangatahany, za Andriamanitra mba te hitoetra ao an-tranonao. Alleluia. Neny Davida alohany ao am-piangonana toy izay any an-tsena. Ary tena marina. Mba niteneko anao fa za anisan'ny tena fitantanan'Andriamanitra mahatonga anaty tia mitandrina amin'ny sabata be io, tena tia mitsahatra be io, de efa zany mihitsy ny tezan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Fa za misy ady tao anatin'ny ady, ny fotoana eritreretinao zany hoe tamin'iza tanatin'ny olana zany tamin'izany tao anatin'ny trosanay efa teniko hoe olona 450 nanambola tamiko, ary tsy vola 1 million amin'izany fa misy manana vola be amiko daholo. Reo olo reo samy miteny daholo, ianao de potehiko, ianao de agadraiko, ianao de ohatra misy ary efa mampisafidy anahy mihitsy, aiza no tianao nosy lava sa tsy efa. Zany daholo. Ny fotoana iray mba hananako fitsarana ozy ianao mandeha mivavaka sabaty io. De ohatran'ny sarotra tsy tapitra io fotoam-bavaka io. Fa mamy angezana, tsy te hiala. Eo ianao mahatsapa mihitsy hoe misy hery, misy fitsarana. De zao ny tena zavatra mahafinaritra. Ny toerana misy an'Andriamanitra ry havana. Ny toerana misy an'Andriamanitra tsy tafiditry ny ratsy. Tsy tafiditry ny ratsy. I Ezekia, makitsika any amin'ny mpanjaka faharoa. Rehefa ho tafiana Sankeriba zany mpanjaka Ezekia zany, de nitondra teny mampatahotra be mihitsy ny Sankeriba. Fa any amin'ny mpanjaka faharoa toko faha 9 andiny voalohany zao ny tenin'ny Ezekia. Andiny voalohany, ary raha nandre zany Ezekia mpanjaka, de nandritra ny fitafiana izy sady nitafy lamba fisaonana, ka lasa niditra ao an-tranon'i Jehova
any amin'ny 17 tapampirizina ty mihitsy andro fahorina sy famaizana ary fanalambaraka ty andro ity. Inona ny nataony ry havana rehefa tonga ny fotoana tena tanatin'ny tahotra izy. Lasa izy nakaiza nakany an-tranon'i Jehova. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy tonga ny loza. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azo ny fahavalo idirana. Dia izao zavatra tena mahavariana anahy. Za tamin'izany misy sasany amin'ireo tombontsoa sy mahita ny toerana ivavahako. Hoe mivavakatina izy rehefa sabaty rehefa sabotsy. Tsy nisy na tombontsoa ray ary sanadodona tao anatin'ny fiangonana tena avianao mivoaty na amin'ny firy fa miandry any ambavahady any. Satroko amaraparana antsika ny toriteny fanenina ary faranana zany. Amaraparana fotoana sa mbola faranana mora angamba misy olona tombontsoa voavoaka mitovy lavalava le fotoam-bavaka. Tamin'izany dia efa nakafy fotoam-bavaka lava. Taloha toriteny lava zany tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha. Jery famantaranandro nona be. Ty mbola mamaky verset vaovao ndray. Efa 10 minitra ve mbola ito 10 minitra. Fa nanomboka any amin'ny toriteny adiny ray. Ohatran'ny antsika rehefa sabaty reny. Zany mahatonga ny tsy vitantsika zany toriteny 10 minitra zany. Be loatra ny fahatsaran'Andriamanitra ho tenenina ka. Fa tamin'izany tonga am-piangonana ianao. Satrony tena lava vidy raha satrony toriteny. Amaraparana fotoana satao an'izany mora angamba tena sy toriteny any. Rinao misy mamono anao ivelany. I Davida dia izao ny zavatra tenenina. Zavatra ray rony nangatahako. Janony dadaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Mba hafaly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Aleluia. Ny nataony Hezekia voalohany vao tao anaty problème izy dia taiza niditra ao an-tranon'i Jehova. Vao miditra ao amin'ny tranon'i Jehova tonga dia irenao misy fiadanana. Vao miditra ao fanatrehan'Andriamanitra no menanao voalohany tsy mbola vahaolana, tsy mbola solution, tsy mbola vola, tsy mbola vary. Fa no menanao voalohany fitsarana ny anatinao any hoe tonga tanatrehan'i Jehova. Satria maninona dimy fadimy anafinao an-trano fialovany amin'ny andro fahoriana izy. Ampiary amin'ny firenao andayana izy. Aninona hony? Anafina. Ohatry ny mahitanao zany hoe alain'Andriamanitra dia afeniny ianao. Afeniny ao ambany elany. Jesosy tonga teto miteny hoe impiry ny te hanombana taka fanombana ireny akondro zanany ahako fa tsy nety ianareo ry Jerosalema. Jerosalema tsy nety fa ianao meteza. Fa tsisy tsara aro ohatran'izany eo ambany elatry ny tsotoa. Aonao zay salamy faraiky amby 70 haitsika tsara zany. Salamy faraiky amby 70. Torintsika teto tamin'ny nanomboka nalaza ny Covid. Ny mitoetra amin'ny fireneny avy indrindra dia izay monina ambany aliky ny tsotoa. Zay laza amin'ny Jehova hoe fiarovako sy bately fiarovanao ahy izy ary Andriamanitra izay tokiko. Halleluia. Fa izy nanafaka anao mafandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Volony elany no nanaronana anao ary eo ambanin'ny elany ny alovanao. Ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana. Sady ohatra ny ronono ny alina ianao na ny zanan'spika maridina noho ny andro. Na arety mandingana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vonana. Halleluia. Na dia sy arivo lava aza eo anilinanao. Ray alina eo akanjanao dia tsy ahatra aminao zany. Jery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalinany ratsy fanahy. Satria hoy ianao Jehova ianao no ariko sady nataonao vonina ny avo indrindra. Dia tsisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao. Izy andidiny anjeliny aminao. Mahiaranao amin'ny rehetra lehanao. Eny an-tany no nitondran'ireo anao fandrao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Lio anamasika sy ny vipera ho diavinao. Lio anatanora sy menara no tsahinao. Satria zany rehetra tafitavana dia hamonjy azy nanatrazany amin'ny hafa satria malala ny anarako izy. Antso izy dia amaly eo amin'ny arahory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy ho fikisako fahelavela izy ary izao akazony famonjena. Hitan'ny Davida ny toerana tsara. Tao anatin'ny olana io. Ny toerana tsara dia izao. Miafina ao ambany elatr'Andriamanitra. Miafina. Halleluia. Hoy izy raha nabavintsika te mipanika ny olona ary marina fa tena misy fotoantsika mipanika efa anatin'ny olana. Panika.
iny fihetsitsika voalohany. Fa fihetsitsika faharoa tsy mitohy mipanika fa miezaka mitadidy iza moa ianao zanak'Andriamanitra ianao. Ny ady misy fa Andriamanitra koa misy. Alleloia. Ny zanatsipika misy fa ny volon'elan'Andriamanitra koa misy. Ary ny zanatsipika tsy akasika anao zany raha matoky an'Andriamanitra ianao. Hoy Davida any amin'ny Salamo 1:20 arovy Andriamanitra fa mialoka aminao. Tsy possible zany olona mialoka amin'Andriamanitra ka tsy voaro zany. Tsy possible zany. Ary sao dia adinonao ary ny teny fanevantsika. Andramboka izao fa tsara Jehova, Salamo 34:8. Andramboka izao fa tsara Jehova ary sambatra zay maninona ozy izy. Izy any afaka noho an'izay. Andramboka izao fa tsara Jehova ary sambatra zay maninona. Zay mamaly an'izay voalohany ho tahin'Andriamanitra be. Salamo 34:8 ny fanevantsika. Ny anaran'ny fandarantsika andramboka izao. Andramboka izao fa tsara Jehova ary sambatra izay iza ny mapaka noho an'izay. Alleluia. Zay mihitsiny. Misaotra ny Zuzelle. Zuzelle navaly azy voalohany. Sambatra zay mialoka aminy. Asa dino zany. Henonao isan'andro fotsiny hoe andramboka izao fa sao dia adinonao fa sambatra zay mialoka aminy. Alleluia. Tahiny tompo be mihitsy anerana mpavy Zuzelle. Ninninna ady. Ninninna olana. Ny fanontaniana mipetraka dia zao, aiza ianao mialoka? Aiza ianao mialoka? Aiza ny toerana misy anao? Iza ary aiza ny fihafenanao? Ravako malalako. Raikitra ny ady tamin'ny lehibe tamin'izany. Miondrika ohatr'izao, izy mitraka. Tadidiko mihitsy ny fidirana eo amin'ny UPC io. Mitraka ohatr'izao izy mandeha. Ao ana zandry, ataony zandry daholo ny polisy. Zay polisy izy ohatr'ny efa zatra-pakao e. Izy mitraka zay miondrika. Inona ny ondrianay? Tsy miondrika aminazy. Fa miondrika mivavaka amin'ny Andriamanitra. Mialoko ambany elatry ny tsy toa. Izy tadidiko mihitsy ohatr'ireny izy le fomba fiteny zay ohatr'ny akoho mambitsika. Traka izy. Te mandalo anay izy dia jereny fotsiny. Ny olona ny arabaina. Ao na zandry. Ao na zandry. Dia miresadresaka kely amin'ilay polisy eo. Ianao hoe dia tsy atahotra amin'izany. Hoe ny fahavalonao anatin'ny miditra anaty poste de police ianao androandron'ny olona. Alleluia, amen. Izy ataony zandry daholo ny olona. Zay miondrika. Tsy mifantoka amin'izany fa mitady fitoerana, mitady fialofana. Alleluia. Hoy ny Salamo 5:20, 5:20. Aoka tsy homenatra fa mialoka aminao. Salamo 1:7 ianao Jehova nidikiko aoka tsy homenatra mandrakizay. Mananontaniana ve fa fahambaraka ny fianao? Mananontaniana ve ny henatra sy ny latsa? Vory manodidina anao ny olona. Amely anao. Andriamanitra tsy manary ny olona izany. Andriamanitra tsy manary ny olona izany. Hoy Davida hoe ka dia hisandradiny fahenina amin'ilay Salamo 7:20 tsika izao a. Ko dia hisandratra ambony ny fahavaloko manodidina ny lohako. Ka hanaritra fanaritra obiany ao andainy a, hiresaka lazan'i Jehova. Ao anatin'io ady io a. Zao ny teny mpikasana omeko anao androany. Ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy ho sandratr'Andriamanitra ambonin'ireo fahavalonareo ny lohanao. Zany hoe ianao tsy maintsy hitraka ianao. Inona zavatra antraka? Rehefa tonga teo amin'ny teo. Ka nitatra be moa zay olana zay satria
misy fotoana zay tonga eo ingarainy tsy eo, misy fotoana ingarainy eo de atsony zay tongava zay ndray tsy tonga, fa tonga am'izay fotoana confrontena zay nampiona teo amason'ny polisy mpanao famotorana tam'izany, izy tonga zay tonga fotoana nionana le tenenay anao io hoe izy tena zavatra ray lo ihany ny ilaina raha mba hita le taratasy le nanaovana voalohany hoe itya ohatry zao ny fifanarahana tamin'ny voalohany raha mba hanananay zany. Tena tonga teo amin'ny polisy de izy miresaky, izy be resaky izy eo ohatra zao eo miteniteny teo miteniteny teo zay mivavaka Jesosy zay mialaka aminao, inona ozy nareo eo ampiresahana eo izy mivadika an'ireny azy zay nazy ohatra reny mivadika lela ohatra ny teniteny izy miteniteny lasa zao am'izay teneniny fa io ny tena marina teneniko anareo mihitsy tsisy idirany monsieur rado io, izy aza mampalahelo fa problema naisy le rahalahiko io ity hitanareo ty taratasy ty netiny avany le taratasy ty diavinay ozy nareo navoakany avany anaty malety le taratasy le ilainay mba afaka anay netiny avy tany ty taratasy ty ameko anareo ty le taratasy milaza fa izy mivady olona tsotra be reo tsy nanino reo fa mpijery zay mivady Jesosy ino le taratasy ny ilaina zay tsy nanana fa navoakany avy any totosy le polisy ary misy an'ity taratasy ty ngeva eny zay enteniko anao izy tsy olomeloko reo olona tsotra be reo tsisy fahaditsony zany za tsy miady amin'izy mivady ozy izy nefa tsy zany mihitsy zavatra nitranga taloha zay teny ifamotika misy tsika ozy tsisy mahadiso an'izy mivady mihitsy izy ty taratasy ty io jereo poitra teo le taratasy mahafaka anay afaka mahadiodio tsy nitoy ny resaky avaiza le izy afa izy ihany nameana izy avy any aminy any navoakany ka feno taratasy to asa zay nifangaro tao ny tanany nifangaro famatotra ny lelany olona tokony handetika anay navoakany teo daholo marina rehetrarehetra ohatry ny tsaratra ny mivavany ohatry tsy navelan'Andriamanitra mijanona zay tsy niteny izy niteny hoe izy mivady iny fotsy izy misy azy izy re bedy ny polisy zay nalefa anoty. Alleluia, ry havana tsy maninona tsika mandalo ady fa ny zava-mahafinaritra no manina atsika ny fandresena ianao aza variana mijery ny fahavalonao hoy Davida zavatra renona nakatahako tam'izao fa zany ny tadaviko de nitoetra an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra renako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinidinika ny tempolony. Fahavalonao manao fihetsika isan-karazany. Alleluia. Fa ianao fatao amin'Andriamanitra mamperikerika ngira mazany zavatra nataony zany rangahy zany mamperikerika mahita ny fihetsiketsehany mezaka tsy mijery ny fihetsiketsehany ianao fa mitadiavan'Andriamanitra na de efa eo ary manoloana anao io mivavaza mitsahatra aza mitsahatra fa za tena miteny anao hatramin'ny ora farany vitan'Andriamanitra na mampifamatotra ny lehilahy ny fahavalonao azy fa de tena ohatry ny nandetika amin'ny tenany very avana izy tao anatin'izay tena tsy azonao inona ohatry ny tsy mampino zany hoe olona andetika anao mivadika an'ireo andro ohatry ny izy moa ohatry ny afafy izy miteny raha izy io tsisy voateny miserado izy mivady ary olona mahapalahelo olona tsotra be reo fa de vadehany olona rehefa izy any le vadika tamin'io vadehany olona izy any zay moa tsy nitenenao ihany nge nivadika amin'izy satria sao de mitoy fa mivadika teo amin'ny lelany satria maninona zay tompoko ny alika tamin'Andriamanitra zay tompoko Andriamanitra ny fialofanay. Alleluia. Ary natafavory aza ny fahavalo tsy ny fahavalo ny olana
fa mifantaniana zavy hoe mialako ambany elatr'Andriamanitra. Ny elatr'Andriamanitra tsy azony olona rehetra elofana fa ho an'ny olona maniry mitady mikatsaka an'Andriamanitra. Ny olana be anao de zao tsy le olana fa ianao sady efa ao anaty olana nefa tsy mivavaka. Zay ny tena olanao, zay ny tena olanao. Ny olana problème zany misy foana zany fa ny elatr'Andriamanitra ialofana koa tena misy ary io tokony tediavintsika. Zany raha ny te-hampahery anao hoe tsy misy fialofana tsara indrindra ohatry ny amin'Andriamanitra. Raha misy ady sy olana ianao, ny toerana tsara indrindra itsoahanao tsy ny miantso ny fianakaviana. Ny azo foana tiako anareo. Nareo manana olana ka tsy maintsy mifidy nareo olona anankiray ho antsoina. Aza i dada to le mahitahita any amin'ny anireny ny antsoina fa pastera antsoina. Tsy afaka miantso amin'ny pastera, mivavava direct miantsoa an'Andriamanitra. Fa amin'Andriamanitra no ahitantsika vahaolana. Ambany elatr'Andriamanitra no ahitantsika fitsara. Ao ny fandresena ho antsika ao ry havana malala. Aza kivy ary aza ketraka manoloana an'izay mety ady mandalo aminao. Zany zavatra tateko anao zany zavatra ny ainany amin'ny vatana. Zany zavatra tsy zavatra hoe hitanay tamin'ny boky de vakiana fa zavatra ny ainany amin'ny vatana zany. Raha boky no tantarainao teto tsy maintsy anontany hoe aiza reny nanoratra ny boky ity mba anontany hoe tena marina ve zany? Fa marina teny mampiomehy zay tsy be taraina tamin'olona zany. Ary reto vonjeo daholo zay de rodorodo any. Sady le vadiko nanaraka anahy teo. Fa ny zavatra ngezabe Jesosy sy ny anjeliny koa niaraka taminay teo. Ho tain'Andriamanitra re tsika rehetrarehetra. Zany raha mampahery anao. Hoy izy reo viana reo mba hitan'izany zavatra tantaraina ohatr'izany de Salamo 34:8 averiko aminao. Andramo de izaho fa tsara Jehovah ary sambatra zay miaraka aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany le vakindrana bavisika teo de marina mihitsy ny teniny le Jaona voalohany toko faefatra andininy fito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra andininy fito ambin'ny folo andràmo fasivy ambin'ny folo. Zany no natanterahana ny fitiavana amintsika mba hanantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika amin'izao andro, amin'izao tontolo zao, eo amin'izao tontolo zao tsy manatahotra ny fitiavana. Fa fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika ity satria izy efa tiantsika taloha. Tiavo Andriamanitra ny fean'izany dia zao. Tsy te hanatahotra ve ianao? Tiavo Andriamanitra. Fa raha tianao Andriamanitra, Andriamanitra tianao dia zany io zay tiana. Dia olona tian'Andriamanitra ve? Hozy ianao? Dia ho avelan'olo viravirain'ny fahavalo zany? Tsy mino an'izany aho. Za tena miteny anao androany. Aza miandry misy olana vao mivavaka. Aza miandry misy olana vao mivavaka. Fa deny zao ianao zao. Ianao mbola tsisy ninona mitranga, mbola milamina ny fiainanao io. Meza mity an'Andriamanitra. Fa ho avy ny fotoana handalo olana ianao. Ny olona tian'Andriamanitra tsy hariany zany. Tanora taloha sy Davida ka antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafon'Andriamanitra. Ataovy marina. Ataovy izay ahafahanao manana antony, ahafahanao mialoko ambany elatry ny tsitoa. Satria androany ianao any amin'ny boîte de nuit dia mandalo azy ianao, za mba hialoko ambany elatra ao toy izay Andriamanitra hoe andanany ambany elatry le barimanina. Fa zao, andao antsika hianatra ity an'Andriamanitra. Andao antsika hianatra katoa an'Andriamanitra. Andao hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Miady zany ny ataontsika eto, miady. Fa ny fandresena tsy ho an'ny olona rehetrarehetra, fa ny fandresena ho an'izay tian'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra, andao hivavaka, andao hiala amin'ny ratsy fanao. Dia andao antsika hanao antiry teo, alofy ahy Jesosy, fa hialoko ambany elatra ao ihany.
Nisy fotoana tety anisan'ny nampaherana rehefa nandalo ady tamin'izany fotoana zany dia mba hampaherezako anao koa androany mahereza ihany koa ianao ao anatin'ny adinao. Andriamanitra anie tena hoe ampihery anao ao ambany elany dia oka ho fialofana ho an'Andriamanitra ho anao ny elatr'Andriamanitra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleloia. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitry'Andriamanitra. Halleloia. Inao fa ampahery anareo ty raha izay ataontsika ty iranisan'ny mahafinaritra. Aoriana ty rytytsika to dia hitsabatrany amin'ny fitondrana ambavaka. Tahiny tompo daholo. Jehova no anambatiko sy batery fiarovana ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy ialovako. Apingako famonjena sy fiarovana avo ahy. Alofia fa mialoka minao arovia ambany sandrina alofia fa mialoka minao arovia ambany sandrina rananonjama finyalondrano ianao mialo fako isanandro arambato zay afenako eo aminao ny toerako rananonjama finyalondrano ianao mialo fako isanandro arambato zay afenako eo aminao ny toerako. Alofia fa mialoka minao arovia ambany sandrina alofia fa mialoka rananonjama finyalondrano ianao mialo fako isanandro arambato zay afenako eo aminao ny toerako. Rananonjama finyalondrano ianao mialo fako isanandro arambato zay afenako eo aminao ny toerako. Miantsoantso anao atoko amanonja mafy tafety
Manunzama finya lujanu yanongalu fakwi sananju harambatu saia fenaku ewani naumi tweraku eo aminao no itoerany zanak'olombelona tompo azo antoka ny mialoka aminao fialovako ianao Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao alina izao indray dia faly miaraka aminareo ato anatin'ny fandalana fitondrana mivavaka isika. Avy hatranintsika dia hivavaka ao anatin'izany feokely izany hivavaka tsika ho an'ny toriteny teo andao zao vavaka izao mba tena hoe tahaka ny dia tongotrontsika mihitsy mandeha mamindra makao anatin'izany hoe toerana eo ambany elatry ny tsy ry havana malala. Isika no mila manatona eo. Ny elatr'Andriamanitra dia eo foana. Fa isika no mila mialoka. Isika no mila misitrika. Isika no mila manatona. Isika no mila mitady an'izany elatr'Andriamanitra izany. Fa efa nomeny antsika izany ry havana malala. Tsisy tokony hatahoranao. Andriamanitra tena azo itokiana Andriamanitra ry havana. 100 isan-jato raha tsy mierikerika tsika dia tena azo itokian'Andriamanitra. Ny olona mierikerika no tsy ahita herin'Andriamanitra. Izany mierikerika izany dia tahaka ny ohatran'izao hoe ohatra fotsiny izao hoe raha mahita kontin'olona anankiray ianao amianao eo amin'ny Facebook eo ilay olona ohatra. Dia indraindray ilay olona zara tenin'Andriamanitra mahafinaritra, zara toriteny mahafinaritra. Atapitapika indray ilay olona dia mizara zavatra tsy mahasoa, manao zavatra tsy mety, manao fiteny mahery, mizara zavatra mety hoe tena mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia avy eo indray mizara tenin'Andriamanitra indray. Izany natao hoe mierikerika. Sady mitodika miankavia no mitodika miankavanana. Fa ianao raha hibanjina an'Andriamanitra ianao ry havana malala, hifantoka amin'Andriamanitra ianao, dia hitanao izany Andriamanitra tena hiasa mivaingana eo amin'ny fiainanao izany. Vavakantsika amin'izao fotoan'izao mialoha ny hitondrantsika mivavaka dia andaontsika hivavaka. Saotranao izay Jehovahandriamanitra, mankasitraka ny amin'ny teny mamy tena toy ny tantely midina ny anatinay, mamelona anay Jehovahandriamanitra. Misaotra fa mizaran'izany teny izany ianao ho anay, ary izany teny izany no antoko ny fiainanay. Indraindray ohatra ny mieritreritra izay Andriamanitra hoe ahoana no mbola nanana fiadanana amin'izao andro farany izao, ahoana no mbola tsy atahorana raha ny zavatra misy sy ny zavatra miseho no jerena. Mety misy olona tokoa no mieritreritra tsy possible intsony izany tsy atahotra izany. Fa tsy fantatry ny olona fa tena azo atao tsara ny matoky anao, azo atao tsara miankina aminao 100 isan-jato Jehovahandriamanitra. Tsy atahotra ny loza, tsy erikerika foana, atoky anao amin'ny zavatra rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra.
ndreto ary zay jesosy zay nandrian'izany teny zany androany androso zay jesosy hitady an'ilay elatrao zay lehibe dia lehibe ilay elatra tsy ahafahany zana-tsipika mamono anay ilay elatra anankiray jesosy tena mihoatra lavitra noho ny fiarovana rehetra fa maharo anay na amin'ny ranonorana na amin'ny atsika na amin'ny ainandro ny gaina amin'ny zavatra rehetra dia afaka miaro anay zany elatra zany afaka iankinanay zany elatra zany ary zany nitokinay androany mba misy olona jesosy mbola tsy ao amin'izany ambanin'izany elatra masiny zany dia tao misy tao amin'ny fanahiny tao amin'ny Andriamanitra ny fony ataovy manakaiky anao bebe kokoa jesosy malala mba tsy hanana tahotra zany olona zany ary afaka iainam-pifaliana na dia ao anatin'ny aizina aza dia ahita fahasapana misaotra jesosy voninahitra ny eo anao rery any halleloia amen eny ary hiditra ao anatin'ny fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoan'izao tahiny tompo pasitera mivady mba mangata-bavaka mba hahita trano tsara hifindrana tsika mivavaka zany ravavintsika zany zay mitady trano amin'izao fotoan'izao mba hahita trano tena ahafahany mifindra ampilaminana jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tiravavinay ity zay amin'izao androany zao Andriamanitra maniry mitady trano izy jesosy mba hifindrana satria dia tena hoe nisy tokoa ny olana teo aloha ary tsy nety taminy zany trano zany dia zay mihitsy zay lalanao zay ny sitraponao izy hiala ao ary dia hifindra monina jesosy malala hifindra trano dia angatahanay mihitsy mba ianao mihitsy jesosy no ampahita azy an'izany trano tena mety aminy tsara ny fiarahamonina ny angezan'ny trano ny zavatra rehetra zay manodidina an'izany trano zany sy ny ao anatiny jesosy tena entinay ambavaka mihitsy mba hifanaraka tsara amin'izay ilainy ary tena hoe ianao anefana masina no hitondra azy anolo-tsaina azy ampahita fity azy amin'izay mety toerana hitadiavana an'izany trano zany dia afaka hanompo anao ankalalahana izy jesosy afaka hanompo anao ampifaliana misaotra jesosy malala voninahitra ny eo anao rery any halleloia amen tahiny jesosy pasitera mivady za mba mangata-bavaka aminareo fa tena lasa variana miloka foana zokinay lahy voafatotra amin'ny fanahin'ny loka mihitsy izy dia lasa ataony zarizary ny ankohonany sy ny asany dia nalahelo sy ny tanaina tamiko ny vady ny momba an'izay saotra betsaka anareo sy izay miara-mombavaka rehetra eto amin'izao Jehovah ny ombantsika rehetra afa entsika mivavaka zany ilay mpianakaviana zany amin'izao fotoan'izao jesosy amin'ny tonam-bavaka ny tena mpianakaviana ity zahay Andriamanitra amin'izao fotoan'izao izay tena hoe voafatotro ny loka Jehovah Andriamanitra ary dia ahafoizany ankohonany mihitsy zany loka zany lasa ary velany hatramin'ny tokantranony miena hatramin'ny vola miditra lany any amin'ny loka satria dia tena hoe fatotra nge zany jesosy fatorany devoly amin'ny loka jesosy malala ary manomboka miatraika any amin'ny tokantranony manomboka amin'ny taraina reo fa dia manjanany jesosy hoe tena entiny ambavaka eto zany olona zany androany noho ny amin'ity olona ity izay mangata-bavaka ity jesosy dia angatahanay mihitsy mba hisy fiatraikana amin'izany tokantrano zany zany fitondranam-bavaka zany amin'izao fotoan'izao ary dia hiasan'ny fanahinao masina jesosy malala fa ngio jesosy zany ilay mpianakaviana izany ao anatin'ny fatorana izy tsy tonga saina amin'izany izy hoe tsy mety ny ataony fa androany ny fanahin'Andriamanitra dia hamaingy azy ary hampatsiaro azy hampatonga ny sainy hampody ny sainy ahafantarany fa tsy mety zany ary dia zany no hanafaka azy zany no hisitona azy ho afaka amin'izany fanahiny filokana zany jesosy dia ho afaka amin'izany anie jesosy malala zany ray mpianakaviana zany tena entiny ambavaka eto anatrihanao mihitsy Andriamanitra mba tena ho afahanao amin'izany izy jesosy dia misaotra anao fa fantatra efa miasa ianao fantatra efa mamaly vavaka ianao Jehovah Andriamanitra makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra jesosy halleloia amen mitoy ihany tsika anatin'ny fitondranam-bavaka lasa mahita hira tsisy feo nareo ilana tsiny
eny ary tahiny tompo pastera za mba mangataka vavaka mba ho azo tsy misy olana ny trano jereko amin'ny mardi heriny androany makasitraka pastera merci beaucoup fa etsika mbavaka zany mba ho azonao tokoa ane zany trano zany a de ho tahin'Andriamanitra ny ianao Jesosy malalo mitondra mbavaka ny tiravavinay ity zay manana rendez-vous hijery trano amin'ny larobia amin'ny herin'ny androany Jesosy ary de entinay mbavaka eto mihitsy Jesosy a zany trano zany zany rendez-vous zany Jesosy malalo na de mbola fotoana fotsiny aza ny aonan'izy ireo de enao ialo lalana sahady fangio Jesosy zany tompo-trano zany mba tena hoe anaiky ny condition rehetra Jesosy malala ahita fiteo masony zany olona zany ane ty zanakao ity raha toka mety aminy zany trano zany de ho azo ny soma tsara tsy hisy ny sakatsakana tsy hisy Andriamanitra ny mety olana na mety zavatra tsy atateraka n'izany fa satria ianao no momba azy ianao no mitantana azy ary matoa nampahitanao azy io Jesosy raha io ny faniriny de omenao azy misaotra Jesosy apetraka aminao ny diany raha eona amin'izany olona izany na ny zavatra zay ho teneniny na ny condition rehetra zay apetrany Jesosy apetraka eo ampelantananao zany Andriamanitra ianao ane omba azy tsolo vava azy ianao anositra azy mihitsy ny fahitampity ny voninahitra ao de ho atafinao azy amin'ny fotoana izy eona amin'izany olona izany de ho hitan'izany olona izany Jesosy fa olona tena afaka atokisana tsara afaka hipetraka tsara ao amin'izany trano zany ary de ho fifaliana ho azy zany Jesosy malalo voninahitra ny eo anao reriany Alleluia amen na eny tompo pastora mivady mangataka fitondranam-bavaka fa mikasa andeha ho any amin'ny zanako kakeliko mba ho tonga somatsara tsy sakatsakana ny di fa ny tanamarin'Andriamanitra no hitantana ahy ary mba hanjakany fifankatiavana ny tokantranonay mangataka vavaka ihany koa aho mba hita fity amin'ny Jehovah Andriamanitra efa natolotro azy ny atoko rehetra ka tsy atahotra nangozozo amen angasitraka pastora mivady fa etsika mbavaka ianao etsika mbavaka ianao amin'izany Jesosy mitondra mbavaka ny tiravavinay ity zay amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra zay andeha izy Jesosy andeha hamangy ny zanany Jesosy malalo mangataka aminao amin'izao fotoana izao Andriamanitra ianao ane hanositra ny dian'izany ravavinay izany ary de ho tanteraka aminy fa hitete menaka ny diany Jesosy raha andeha ho any izy de tsisy afa-tsy fifaliana no atongavany ihany fifaliany voalohany indrindra de ahitany zanany fa fifaliana avokoa ny diany rehetra any Jehovah Andriamanitra ny devolo satana de tsy afaka manao na inona na inona amin'ny dian'izany ravavina izany tsy afaka manembatsembana tsy afaka mitondra fahasorenana tsy afaka mitondra ady tsy afaka mitondra loto-po amin'ny anaran'i Jesosy tena fatorana amin'ny ran'i Jesosy mihitsy tsy afaka fatorana tongotra matanana tsy afaka anao ninina amin'izany dian'izany ravavina izany amin'ny anaranao Jesosy fa andeha ho any izy de fifaliana no andehanany ihany ary raha hialany koa izy de fifaliana ny voahany ihany Jesosy ahetiko mavaka ny tokantranony ninona zavatra mety namatopatotra nitondra korotana ady hatramin'izay de roahana iny Jesosy zany fanahany ady zany roahana hiala ao anatin'izany tokantrano zany zany fanahany ady sy ny korotana zany Jesosy fa hosoloanao fifankatiavana firaisampo firaisan-tsaina androany Jesosy tena mangataka mihitsy ny voninahitra ho atafinao an'ity ity ny ositra ao atafinao an'ity ity Jesosy ary de hatramin'izay mety fiainana hafa no ny ainany fa manomboka izao Andriamanitra de ahitany olona rehetra manodidina azy fa olona tena zanakao izy olona tena mendrika ho tiavina mendrika ho ajaina olona tena araka ny sitraponao Jehovah Andriamanitra vehivavy endry vehivavy manam-panahy vehivavy matahotra anao ary de ho teraina tokoa ane ho tanteraka amin'ny anezany teninao zany misaotra Jehovah Andriamanitra voninahitra ny eo anao reriany Alleluia amen ny tompo pasteur mangataka vavaka mba omeny tompo-trano nenana mora ho vidiana Alleluia de isokatra ny tsena ataoko ka ambinina amin'izay varotra atao rehetra araka ny sitrapony tompo amen tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano ianao tena ahita an'izany trano ho vidiana zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho fitahinao anao zany Alleluia mendrika anao zany zanak'Andriamanitra ianao de entsika mbavaka Jesosy mitondra mbavaka ny tiravavinay ity zay amin'izao fotoana izao zay
mitady trano izy hovidina Jehovandriamanitra. Dia fantatro fa matoa tonga ao anatiny izany faniriany izany Jesosy dia ianao mihitsy nefa nametraka an'izany. Ary tsy tonga ho azy ao anatiny izany Jesosy fa tsofoky rano mihitsy ho tanterahana ho an'ny zanakao izy Andriamanitra. Ary Jaona dia nivavaka ho an'ny mpianany manao hoe mangataka mba ho tahina soa salama amin'ny zavatra rehetra ne ianareo dia tahaka ny hanambinana ny fanahinareo dia tahaka izany ihany koa ny hanambinana ny nofo. Ankehitriny Jesosy efa hambinina ny fanahiny, efa hanao izy vita batisy izy mpanomponao ary anaraka anazy ihany koa ny fitahiana ranonofo. Tsy hambakan'izany Jehovandriamanitra dia ho hitany anie izany trano hovidiny izany Jesosy ary dia andeha ny varotra izay ataony. Ny olona rehetra amin'izao mety mikatso, mety tsy mandeha, mety tena mahita olana fa ny azy kosa hanomboka hisokatra. Aleloia. Satria rehefa tapitra ny an'izao tontolo izao dia manomboka ny an'ny zanakao ary dia ho tanteraka amin'ity rahavavina ity anie izany. Hitombo amin'ny fitahianao izy Andriamanitra, hitombo amin'ny fahasoavanao ary dia apetraka aminao izany asany izany mba ho tahianao amin'ny fombanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Aleloia. Amen. Ny tompo pasteur, za mba mangataka vavaka momba ny volako alefa ny Madagasikara, lasa mora lany. Nefa tsy hitako zavatra vidin'izy ireo, vola foana lany, mangataka mba harovany Jesosy vola sy zavatra ataoko. Mankasitraka isika rehetra, Jesosy hamaly vity. Amen. Fa entsika mbavaka izany etsika mbavaka fa dia io moa dia tena olana miseho amin'ny ankizany amin'ny tany arabo any dia tena miseho foana izay olana izay mampalahelo. Voaingana mihitsy tsika nahita tamin'ny Facebook hoe mandefa volany a Madagasikara ilay ankizy dia avy eo tsy mahavita tsy mividiny inona akory ilay olona any dia mody hoe anaovana trano vitanana tany dia nandefasana zareo ray aman-dreny any sary hoe io ny tranonao, io ny taninao. Dia faly ilay ankizy, faly ery dia mandefa vola. Rehefa tonga tany kay tsy nisy akory ilay izy. Dia nefara tamin'ny famonoana. Tena tsy fantatro moa izay tena fahamarinany fa sendra mba vaovao nandalo teo Mbamaso fotsiny izay tao amin'ny Facebook tao. Dia namono tena ilay olona rehefa tonga tany namoy fo satria diso fanantenana hoe aika tsy nisy akory ilay zavatra rehetra izay nantenaina. Izy taty ny asa mafy neritreretra mantana fananana kinanjo tsisy nenina. Io zavatra io izany dia tena mampalahelo amintsika malagasy hoe indraindray mampalahelo ny toe-tsaina ray aman-dreny sy ny havana satria tsika tia no miasa mafy nefa dia indraindray dia tena mandro fotsy rehefa tonga ny fotoana fa mahereza fa tsy ho anareo eto anie izany. Ianareo eto dia olona tahian'Andriamanitra ary arovan'Andriamanitra ny volanareo tsy ho lany amin'ny zavatra zava-poana tahaka an'izany. Jesosy eo mivavaka ho an'ity rahavavina ity izay amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra izay tena miasa fatratra tokoa izy Jesosy mandeha any an-tany lavitra Jesosy malala mba hitady vola, hitady ravinahitra mba manomana ny ho avy satria mafy tokoa izany miainana tanindrazana Jesosy tsy misy atao, tsy misy asa fa dia tongany izy mba hiasa nefa ankehitriny dia toa ohatry ny manana fanahina satria ohatrany tsy misy nahinana akory fa lany ny vola. Jesosy tena entiko ambavaka amin'izao fotoana izao. Androany Jesosy tena mandidy mihitsy ny teny hiarovana ny volany ity rahavavy ity. Ekeko Andriamanitra fa tsy afaka mitazona ny volany izy. Fa za kosa rehefa androany Jesosy tena mangataka ny tananao ny hitazona n'izany vola izany. Ny tananao no hitantana n'izany vola izany Jesosy. Tena arovako amin'ny ranao Jesosy ny karamany tsy ho lany foana. Ahatsangan-javatra izy Andriamanitra. Angatahako Jesosy ny fanahinao mba hamangy ny olona izay andefasana an'izany vola izany any Madagasikara any Jesosy malala. Fa ingio aza velanao mandry ataovy tsy mahita toro mihitsy Andriamanitra. Atonga azy ireo fantany fa herim-pon'ny zanany, herim-pony ty zanakao tiany iny vola iny ary dia mba handrandraina vita zavatra Jesosy sokafiny sain'ny olona izay any afaka hividy zavatra ho azy, ametraka zavatra ho azy. Jesosy tena arovany amin'ny ranao ny volany tsy ho lany foana. Jesosy malala fa tena hatsangan-javatra ty zanakao ity. Mba tsy ho tonga amin'ny fahatsopanantenana Jehovandriamanitra fa dia tena hoaniny tokoa ny vokatry ny asan'ny tanany. Tsofiny arara amin'ny aranao Jesosy satria izany ny teninao fa hihinana ny vokatry ny asan'ny tanana izahay.
dia tahaka an'izany ihany koa ty rahavavina ity. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery. Alleluia, amen. Tainy tompo pasitera mivady mba mangatabavaka fa efa elo za no nisaraka tamin'ny namako fa mbola malahelo anazy foana hatramin'izao. Mangatabavaka mba hositran'Andriamanitra tanteraka ny ratrapoko mba tsy alahelo intsony, mankasitraka be dia be. Ao antsika mibavaka ianao. Jesosy mitondra mibavaka nyity rahavavina ity izay amin'izao fotoan'izao izay misy ratrapo sy alahelo noho ny amin'ny fisarahana tamin'ny namana Jesosy. Indray tokoa dia ny olona nge Jesosy mandisy fanantenany ary izany no mahatonga anao miteny aminay hoe voaozona izay matoky olona satria ny olona mety mandao, ny olona mety misaraka aminay, ny olona mety tsy mirarahana mihitsy aza indraindray. Zahay mety mametraka ny fonay amin'ireny olona ireny, fa ny olona nefa Jesosy afaka mivady, afaka miova. Fa ianao Andriamanitra ilay tsy miova marisa ny ora mandrakizay ary ny fonay dia apetraka aminao mba tsy hanananay ratrapo sy alahelo, satria ianao ny fantatray fa afaka mity anay amin'ny fomba rehetra amin'izao mahazay anao zao mihitsy ny tiavanao anay Jesosy. Dia androany mangataka ny fanasitrananao mba hidina ao anatin'ny fony ty rahavavy ity ny tananao hikasikasy Jesosy, hanasitrana ny ratrapony, hamafany alahelo Jesosy. Atao fantany fa ty azy ianao, atao fantany fa ty azy ny manodidina azy, ary dia ho adininy avokoa izany rehetra izany. Tahaka ny souvenir eo amin'ny fotsiny izany sisa Jesosy malala fa tsy handratra azy intsony, ary dia hositrananao aneny fony. Omeo namana izy Jesosy, omeo olona hafa izy Jesosy, asolonao an'izany olona izany mba hahatonga azy tena hositrana tanteraka raha izay no hitanao fa mahasoa dia angatahanay aminao izany. Misaotra Jesosy malala, matoky sinenao fa hamangy azy ianao amin'izao alina izao dia hitondra fifaliana hanasitrana ny fony. Misaotra Jesosy, amen. Fiadanana ao amintsika rehetra. Sama mangataka vavaka amintsika fa nisy fifandosoana teo amin'ny zanako Nicole sy ny tompotranay fa manana moto chargeable hoentin'ny miasa izy dia no chargena teny amin'ny lalantsara ilay izy dia tezitra be ilay tompotrano hoe tsy mety ozy izy fa mila avoaka ny ivelany, dia nefa ilay izy tsy maintsy chargena vao afaka mandeha. Dia navoakanay ilay izy dia avy eo nalainy analan-janako dia nalainy sary ilay moto, tsy hoe ataony inona. Dia izay no mangatahako vavaka amintsika mba tsy ho tonga amin'ny hoe analanay ato amin'ny trano ato sy ny sisa. Mankasitraka antsika rehetra Jesosy amaly fity. Fiadanana ny eo aminareo menakavy kely patony ambavaka eo soky iainyary eo patonona ambavaka ao fa entsika mbavaka izany zavatra izany. Ny olana misy fa tsika matoky an'Andriamanitra tsika. Zao foana ny zavatra ampaherezako anareo, ampaheranareo zao hitanareo Jesosy ozy izy Jesosy hoe ino zao ozy izy momba anareo mandrakariva mba rahampatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia le momba antsika Jesosy izany hoe matetika efa manazava an'ity foana hoe Jesosy any amin'ny côté antsika. Izy izany tsy hoe momba antsika fotsiny dia manatsotra tanana amintsika izy dia izay alehantsika, fa maka ny côté antsika izy izay dikan'ilay momba. Izany hoe raha misy fahavalo izany tsika dia izy any amin'ny côté antsika. Tsotra ny antony, tsika no anazy. Indraindray tsika izany akory tsy midika hoe manararoatra tsika, manana fahalemena, fa misy fotoantsika indraindray tsy voatery hoe mety daholo ny ataontsika. Indraindray izany tsika manao erreur, manao fahadisoana, tsy fahotana fa indraindray tsika manao fahadisoana na eo amin'ny fiarahamonina izany, indraindray na eo anivon'ny fianakaviana na tsika tsy na dia olona tsika tsy parfait, fa misy fotoantsika amin'ny maha olombelantsika dia indray misy fahadisoana ataontsika eny amin'ny fiainantsika eny. Fa zao nefa ny azo adinonareo Jesosy na dia misy fahadisoana kely azy tsika dia mbola momba antsika izy. Ny antony tsika foana aloha no anazy. Tsika mangataka aminy Jesosy mamindra fo, mamelany elokay Diova izay dia mamindra fo Jesosy dia momba antsika izy. Azonareo izany izy izany any amin'ny côté antsika. Raha manoloana antsika misy olona tsy mivavaka fa tsika nefa mivavaka dia tsika foana no ombany. Dia aza matahotra nareo fa Andriamanitra ny amin'ny côté antsika. Iny raha momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao toy izao, izany any amin'ny côté antsika foana izy, foana. Ninona ady na endrika manahoana na endrika manahoana
dia mahereza fa zany teny zany nanantsika toky dia ady le izy fa azony atao nge makasary fa azon'Andriamanitra atao mihitsy manafoana an'iny koa tonga dia tsisy ninina toy ihany tsony dossier classé iny dia mipirina any ampangin'Andriamanitra fotsiny ny vavany iny tsy manino zany iny fa hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy amin'ny tona mivavaka n'ity rahavavina ity izay Jesosy amin'ity androany ity ny zanany izay nisy olana tokoa satria dia manana tahotra izy ireo ny amin'izany olona akaiky azy zany Jesosy manana tahotra izy ireo ny amin'izany tompontrano zany Jesosy malala satria ndraindray tokoa rehefa mandinika izay dia tohatra ny manana fahefana aminay ny tompontrano, manana fahefana hanala, manana fahefana handroaka rehefa misy zavatra tsy dia mety. Fa androany Jesosy malala mangataka aminao izay androany. Raha nisy tokoa ny fahadisoana Jesosy malala dia hifonana eto anatrehanao zany Andriamanitra. Mamindrafo, mamela heloka Jesosy afantatra efa ny famindramponao dia midina aminay isan'andro. Ary ankehitriny araka izany teninao zany mihitsy hoe momba anay ianao Andriamanitra dia mitapify eto aminao izay amin'ity androany ity. Izany olona zany miananana ny trano, ananana ny mety fahefana, fa zahay kosa dia manana mihoatra lavitra noho izany satria Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra mihitsy no anay. Moa misy zavatra mahagaga tsy hainy atao va? Moa va Andriamanitra misy zava-mahagaga tsy hainao vaina? Hainao ny miasa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny situation rehetra, ninona olana araka ny nampahelezana anay teo Jesosy nahoan'izay no atahotra, nahoan'izay ny orooro. Androany Jesosy tena entiko ambavaka izany olona izany. Ekena fa nakasary izy, ekena fa mety nanana tokoa izy, mety zavatra tany anatin'ny sainy tany, mety efa nanomonte dossier mihitsy izy tsy fantatra izy zany Andriamanitra fa zavatra fantatra Jesosy izay matoky anao amin'ny fomba rehetra, amin'ny fotoana rehetra Jesosy matoky anao fotsiny izao izay fa ianao dia hiasa ao anatin'izany. Tsy ho kasiany reto zanakao reto, tsy azo atao ninina ireo zanakao reo, tsy voaroaka amin'ny trano reo, tsy manana fahefana amin'izany ilay olona satria ianao ny fahefana aminao fahefana faratapony ary ianao mbola afaka mibaiko ny zavatra rehetra Jehovah Andriamanitra. Matoky Jesosy fa hiaro sy omba an'ireto zanakao reto ianao ary dia fandresenanao ambadika izao Jesosy malala. Ny voninahitra ny edy ho anao rery ihany. Halleluia. Amen. Eny ary mijery kely aloha taty amin'ny invitation par message sao dia misy fa tsy misy tapitra treo ny fangataham-bavakantsika androany isaorantsika n'Andriamanitra ny fahafahantsika nanaraka an'izay fotoana izay dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany dia misaotrantsika rehetra ihany koa nanaritra teto hatramin'ny farany na dia fahalina aza ny andro dia mbola reo nareo fa mbola reo dia tsy verimaina akory izao fikelezanareo haina izao fa oneran'Andriamanitra izao hivavaka aritsika marana ny fotoana sady hivavaka ho an'ny firenena ety ampamarana. Jesosy malala misaotra anao izay ny amin'ny fotoana androany izay nafanay niaraka teto indray. Ianao no nandamina sy nandrindra ny programa rehetra. Isaorana ianao Jesosy ny connexion mbola ahafahanay mifandray. Ny fitaovana rehetra mbola ahafahanay mifandray. Ahafahanay mifampahery Jesosy fa dia miparitaka ny amin'ireto vahoakanao reto ny teninao ny amin'ny alalan'izao connexion izao fitaovana izao ary. Misaotra faratsy ianao no niasa dia tsisy nina tanteraka teto. Misaotra anao na mpiasa anay tsiray avy na ny nitory-teny Jesosy na ny namela be rehetra Jesosy na ny vavaka fanombohana Jesosy malala na ny tenako izay nitondram-bavaka teto dia fitaovana ihany izay fa ianao no niasa tao anatin'ireny. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitondram-bavaka teto, misaotra sady ny amin'ny valim-bavaka satria amin'ny fotoana izay mitondram-bavaka dia misy ny valim-bavaka ary atokinay zato isan-jato tsy salasalanay koa na dia kely azy ny tsy hivaliany izany vavaka izany satria Andriamanitra mihaino vavaka ny Andriamanitra hivavahana isan'andro eto Jesosy malala. Ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ny firenenay foana. Tsy adinonay Andriamanitra ny mitondra ny firenenay eto anatrehanao. Izay vitsy Andriamanitra manono ny isan'andro an'izany firenena izany. Tsaronay Andriamanitra mosesy izy rery fa nivavaka ho an'olona maro aman'hetsiny dia ny zanak'Israely izany. Fa nainoana atao an-danitra tao Jehovah Andriamanitra. Ninina Andriamanitra ditra ny malagasy, maditra ny malagasy manompo sampy manota faratapo mihitsy. Androany izay dia mbola mitondra fifonana foana eto anatrehanao. Jesosy mbola mangataka famindram-po
ho an'izany firenena izany zay tena mahantra tokoa Andriamanitra, mahantra toe-tsaina, mahantra ara-bola, mahantra ara-pitaovana, mahantra amin'ny zavatra rehetra Jesosy, ary dia miamihetry andro aman'alina Jehovahandriamanitra. Angatahana io eto anatrihanao mihitsy Jesosy ny fanahinao mba hamangy ny malagasy Jesosy. Misy olona tena tokony ho tonga saina amin'ny fivavahana, misy olona Andriamanitra tena angatahana mihitsy ho vanginao, dia tena vangio amin'ny fombanao Jehovahandriamanitra. Hitodika aminao tokoa Jesosy, tena hivavaka, tena hitady ny tavanao, ary dia iainao ny an-danitra ianao Andriamanitra, dia hanasitrana ny taninay ianao Jesosy manala izay rehetra mitodika aminao. Avahanao ireo fianakavianay entinay ambavaka eto anatrihanao Andriamanitra, ny havanay izay mbola any Jesosy eo isaorana ianao fa ninina mety fahasarotan'ny fiainana, aretina, zavatra maro, accident, ny fanendahana sy famonoan'olona, dia mbola arovanao ireo havanay ireo Jesosy. Tsisy mahakasika an'izy ireo izany satria noho ny fahasoavanao, noho ny aminay ange Jesosy, ireo havanay ireo ange Jesosy mahaditry, manompo sampy, manaonao foana, miaina ny fiainana izao tontolo izao, misotro toaka, mitsangatsangy, fa noho ny herinao Jesosy, noho ny aminay, dia ohatran'ny hitanay mihitsy anao mijery anay, dia miaro andreo ankonanay sy ireo hafanay ireo Jesosy malala. Isaoranay ianao zany satria fantatrao fa maharary anay ireo, raha reo no manina dia hitanao mihitsy voadona ny fonay, dia arovanao koa angereo Jesosy, dia misaotra petsaka anao zay, ary ny angatanay aminao dia mba hamanginao an'izy ireo ihany koa mba hiova fo tahaka anay izao, hitady anao ohatranay izao Jesosy. Nandray tsy vitanay intsony ny miteny amin'izy ireo, nandray reraka izay mitory amin'izy ireo, fa ny fanahy-masonao mbola tsy reraka, ianao mbola afaka miteny, dia angatahanay anao hiteny amin'izay fomba ahafahanao miteny amin'izy ireo Jesosy, dia vangio izy ireny mba hiova fo, hivavaka, hibebaka, hitady ny tavanao, hiala amin'ny ratsy fanao, ary dia hitanao koa Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fotoana rehetra teto, ny voninahitra, ny dera, ny haja, ny saotra, dia atolotra ho anao rery ihany zany, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ianao ny hamaly fity ny olona rehetra izay nanatrika teto Jehovahandriamanitra, tsy izy ho very ao anatrihanao, manana ny faniriana sy ny fikasana aby izay tsiray avy rehetra Jesosy, dia hoentinay aminao zany. Ianao mahalala izay mahasoa, ary ny hevitra ny heveranao anay dia tsy mbola nisy nitondra loza ao anay reny, fa fiadanana avokoa, na dia tao loza aza ny eritreretanay azy, dia ankehitriny mivadika ho fiadanana satria Andriamanitra ny fiadanana ny miaraka aminay. Misaotra Jesosy ny amin'izao alina izao, voninahitra ny ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja, amen. Eny ary tapitra ny fotoanantsika androany, dia raha mbola soa any amin'irao lanitra Jesosy, dia raha pitso indray tsika miaraka ao anatin'ny takariva mahafinaritra tsika manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, dia ny alina moa dia ny ato anatin'ny vavaka fiambenana toy ny mahazatra. Samita en'Andriamanitra daholo. Bonne nuit ho an'izay atory, bonne journée ho an'izay andeha hiasa, izay mifoha moa dia bonne matinée sy ny tsika rehetra any amin'ny toerana rehetra, bonne après-midi ho an'ny any New York angamba zao, dia tsika rehetra samita en'Andriamanitra daholo, mahereza daholo. Alléluia, amen.